vitesse ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy I feel good. Tonga dia ianao ohatran'ny vahiny rehetra ihany satria ianao ohatran'ny tsy dia mendrika loatra ny toetra dia tany sao dia mamoaka hetraka kapokapoka ny ankizy Neymar raha tsy hay izy nahazo azy fa voakapoka ilay kifafa angamba dia lasa ohatran'ny jalijaly koa manipelaka koa ianao e zany dia Philipson ianarako mifirabetsaka anareo milina miteny Philipson zany hoe anarako zay fa Crispin ny fanarako zany dia Philipson Crispin zany dia efa nahazoko loza tany fianarana taloha ary antany ny ramosay le mpampianatra razana voro iny miarina entra tamiko namako iny de lasa mbezany razana voro namany Philipson Crispin manahiriny zany de za miteny aminareo efa tsy nareo nareo ngafidinareo zany na ray amrenareo mitafidy an'iny de miteny efa fitaratra any botranady fa miteny fitaratra tonga de miteny mitsao hoe c'est pas juste tsy rariny jereo ny motro zay jereo ny motro de jereo ny oroko jereo tokony tsy araka reo de orony ty tokony miperaka mitely salary de ty motro ty tokony miperaka izy avy reo nefa niaraka atao amiko rehefa jereko ndray amreniko de tsy misy an'ireo ka Philipson olona tsotra gaza de olona tsotra zany hoe olona tsotra tsy de manan'inina loatra misainako nefa olona tsotra ny toetrako tsotra ny fanahiko tsotra ny tanako tanana zato ny tsotra tanany Philipson azonareo trao ie za namanjeroma mpivarotra atikena za koa anisan'ny olona mpamboly hazo pepiniera atao amin'ny fambolekazo reny sady hoe miasa maina zany satria ny pepiniera le fambolena tsy izy maniry matiato ta zany zay ny amiko tsy de misarotra resana firy fa misy manontany iny misarotra resanao anatin'ny fanjaranao mba zaho mba teteny amy olona tsotra namako raison mpivarotra voasary eza mizarotra iny atany reny kaiky misesesy ka eo misanako ny mba tiako nampianarana tao sady école d'expérience française école catholique mifinaritra de raison nakoatran'izay moa zany de totako zay lasaina aloha zany fa hely prospère mpivarotra tongotra sary bakolo akaiky pikazero malaka ameo zay namako reo o zareo namako teo nizatra de eritseratra reny namako fa tsy le président république taloha fa narina mitovy ny général de Gaulle général taminay hitany mananjary azafady tovolahy io nariny de Gaulle tenena fa tokony zany ny Philipson Crispin fasany miteny za makafia elefanta azonao zany makafia elefanta biby tsy misy eto amitsika ankafiziko ary elefanta poko fatapirenena fa afrikana zany za koa makafia girafe nanambady atraloha afrikana vavy zany hoe tsy takabaso anao zany basirano nanambady tanimbary girafe zany hoe zanako dia zanakilay girafe vavy ny vadiko zay tozay ny faniriny zay eo anareo zay mahafatana za koa de tsy naman'le kovaile mitanga lela eny ambondrina zava ihany tsy naman'iny fa nefa za koa raha mita vavy jeronareo mila taonelina lefapolo taona dimbolo taona tsy nahita vavy mihitsy tsy nan'olona mihitsy ie ary za koa teneniko hoe vehivavy rehetra zay reo vavy rehetra taova madio tsara ny fanao anatiny de karakaro tsara mibolaka zay ny tena tadaviny zay reo mifofony I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy zay malasa olona alasy mahitana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha am'zelone fa tianareo foany Galana miaro ny fahasalaman'ny panty taxi be
Orange, mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Orange. Talata amin'ny sasaka ny Desambra. Miazakazaka ihany ny fotoana kanefa somary ela rehefa mitodika tany amin'ny fitomboan'ny confinement amin'ny resaka aretina. Tena ela mihitsiny. Ny vaovao aloha zany dia mila resahana foana ny coronavirus. Na ny ivelany na hatreto ny immunité internationale iraisam-pirenena n'izao tontolo izao miady amin'ilay aretina sy ny statistika anisan'ny maty sy ny fahaizana miatrika an'ilay izy ao anatin'ireo tampavimbavy madinidinika ny zavatra pejy mivadika nefa tsy adinony any ambadika efa namaky boky ianao dia mahatonga Ranto Kodara dia hainao tsara fa rehefa mamaky boky ianao dia tadidinao any amin'ny pejy fafito Pejy fafito tsy adinon'izany pejy masina ity maraina ity Salama daholo. salama Luis Ramarson Gérard Rouillet nanamarika ilay izy amin'ny fitiavana baolina kitra indray amin'ny fitiavana mozika ny anankiray Luis Ramarson ny fanenako ato tamin'ny farany nitendry piano tao amin'ny hall ny Carlton. Zany hoe rehefa miditra eo amin'ny réception ny Carlton dia izy mitendry piano io izy le piano droit sa piano à queue piano à queue demi-queue dia mihirahira kely niaraka taminy teo Luis Ramarson nitendry niaraka tamin'ny Tarika Tsekotraka nitendry niaraka tamin'ireo mpanao jazz samihafa ny lokony Luis Ramarson miaraka amin'ilay kaskety italiana sy le volo lava dia iny izy lasara Luis dia miondrika ambany dia ambany ary dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviana rehetra mirary fiononana ho an'ny mpakafy azy tao anatin'ny tontolon'ilay mozika sy ireo izay nahafantatra azy Gérard Rouillet indray dia mpanazatra ary tao anatin'ny tena fankafizana baolina kitra mihitsy dia anisan'ny entraîneur hoe fantatra anarany izy ny entraîné any Frantsa tamin'ilay baolina maty ny Constantinople tary amin'ilay makafanana na tonga amin'ny Frantsa tsy ho lasa tany amin'ny Coupe du Monde dia izy ihany koa nefa ny entraîneur Liverpool dia entraîneur club samihafa tahaka ny Lyon tahaka ny Paris Saint-Germain sy ny sisa maty koa izy teo amin'ny 7 taonany manahirina zay ke natonga natafafota amin'ny 4 latsaka fifanoatra ny Larissa hoe zaka rehefa tena dinihana amin'izao taonako zao ka tsy hitovy amin'izay efa niainako izay tsony ny ambony tsy miororo ao anatin'ilay izy fa hoantsika namana rehetra zany rehefa dinihana ny taona ry Johnny Hallyday dia ry Johnny Hallyday no normal fa rehefa dinihana ny taona ry Valéry Giscard d'Estaing aza manateny za aloha tsy manateny reny koa efa voakotaona ihany fa Valéry Giscard d'Estaing mbola nijoro tsara mbola nijoro fa le corona ny ngena nifaty azy ho an'izay nijery an'ilay fandarana atao hoe EMR zao mbola tratrantitra nefa mifoka Giscard amin'ilay fandarana atao hoe Groland misy ny mostika fandarana amin'ny televizion frantsay le izy fa nanao film parodika zany hoe manala azy Valéry Giscard d'Estaing zareo dia tena an'izay nahita kosa zara anaty tena mitsangana dia miteny tsy rarina enjana loatra le humour kosa za zany tena mieritreritra ny tena tsika nanao andreny ohatra tamin'ny televizion malagasy maraina tonga dia efa misy miandry eo tokotany ao inanankotrana tsisy hevitra tena mihoatra ny loha le izy grave zany hoe rehefa tena fehezina le izy dia Valéry Giscard d'Estaing niaraka tamin'ireo mpitondra Europeanina sy Amerikanina rehetra niara-niaraka taminy satria izy nanao internationalisation bena resaka politika dia ikisany fifaran'le izy ary le vehivavy ao anatiny dia tsy tadidiko ny anarany dia lasa lehilahy enina le roa vehivavy ray tao anatin'ilay iraisam-pirenen'ilay za tsy nalala hoe na accordéon be izy iny raha tsy famaky mitendry accordéon izy dia izy Sir Claude François mpinamana dia izy no élégant anosy ianareo élégant be izy eny fa naizana zany ary aloha dia Paris Saint-Germain sy Barcelona ary za ohatra nahita PSG Atlético zany sa resaresaka afy Atlético sy Real fa dia Paris Saint-Germain Barcelona tsy afabela mihitsy amin'ireo ekipa anankiroa Barcelona zany mbola misy Real ndray rehefa avy eo akaikiny eo reo izy telo ho anay zay mpakafy Barcelona aloha dia efa tsy nijery baolina intsony zao tsy nijery baolina intsony tsisy dika intsony za ndray mijery satria za ndray mijery foana aloha zany satria ny fiverenan'ilay fanaovam-baolina samihafa rehefa mahita amin'ny Paris Saint-Germain fahatelo ao anatin'ny division 1 frantsay dia vao mahay mankafy satria zao intéressant ny match rehetra noho n'ilay teo aloha hoe tena mafy be tao anatin'ny tena fanjakazakany Real sy Barcelona tany amin'ny baolina Espagnol indraindray ohatrany hoe miandry fotsiny mankafy ohatrany mijery sinema efa hita fa amin'izao zany mahaliana ny hijery an'zareo nareo remontada ara-piainana
fa le hoe Paris Saint-Germain Barcelona fotsiny de zay maratsy vitana koa le tsy alaisany ekipa samy tiako no voasarika efa tsisy tsony ny Barça am'izao ka tena efa tsy anarana sisa fa tokony ho veny ambalabako veny anarana so ihany fa be anankitelo ny ano am'raisy koa de i Barea de i Barça de Brésil reo foana zany ny ekipako hatram'izay aloha any ho any fahefatrany vao misy Bayern naizana zany fa Bayern tsara place be am'izao ary anisan'ny tsara filalao be mihitsy zalahy ary Lewandowski mbola manao ny ataony ihany hatram'izao fa anisan'ny zavatra efa voalazalaza teto foana vao resadresaka foana hatram'izay za moa zany mpamerimberina an'io hoe misy teti-bola alefa etsy amin'ny anteny miram-pirenena de aveo laniny na tsy laniny amin'ny anteny miram-pirenena de alefa etsy amin'ny anteny mirandoolona de aveo laniny na tsy laniny de rehefa tsy laniny le izy de averina amin'ny anteny miram-pirenena de lany fotoana lany ny lera io le mampametraka fanontaniana atao ina re io assemblée nationale sy io Sénat io atao ina chambre de makatahaka ny chambre haute sy chambre bandy zareo vazaha de andao asina an'izao anteny mirandoolona zao efa menimenina tadidiko mihitsy tam'izay mbola kely fa menimenina mponao politika hoe aiza ihany ty fampanantenana nataon'ny loratsiraka ty hoe asina Sénat fa tsy nisy an'izany tamin'ny fotoan'androny fa anteny miram-pirenena entom-bahoaka nisy tam'izany fotoana zany totra nandeha ihany le fiainam-pirenena ohatrany mitovitovy amin'ny zavatra misy am'izao ihany le izy misy an'io Sénat io am'izao fotoana zao ohatrany mitovitovy ihany eo ihany mandeha io zao misy budget zao tamin'ny herinandro hoe nalefa de tsy nekeny tao Sénat izy fa somary nasiany fanitsina de aveo naverina tao anivon'ny anteny miram-pirenena de tsy nekeny tao amin'ny anteny miram-pirenena ndray le fanitsina nataony taria amin'ny Sénat inona ny raharahin'ny olom-pirenena an'izany mifanaraha ianareo fa ono a fanontaniana apetraka ho an'ny mpahay droit constitutionnel indrindrandrindra fa de tena olana goavana ve raha ohatra ka tsy atao afa-tsy chambre rairay tonga de atao hoe chambre zay fotsiny tonga de atao hoe anteny mera tsy asina hoe anteny miram-pirenena sy anteny meran-doolona tonga de atao hoe anteny mera fotsiny zao izy io arakaraka le firenena any io raha Francis fa ny antony nasivana an'le Sénat zany ohatrany hoe ameno an'le asan'le anteny miram-pirenenany zao aloha le izy raha ohatra ka fijery mpivarotra tokena any lalam-pandrenana aloha zany namaritra an'le izy io ny asan'izy ireo raha ny feritreritra ny assemblée nationale misy député de teknika kokoa ary ny assemblée misy ny Sénat de fahendrena kokoa ataondoako zay ka zay mihitsy le izy Sénat tokony zokinjokiny de ny député ohatrany hoe tena solitena miaraba tompoko miaraba raha de tokony lafo kokoa ny chambre satria na ny fomba ny fidianana an'ireo olona ireo nge ka samy hafa amin'ny kapobeny ny anankiray ny fidiny vahoaka mivantana mihitsy ny anankiray suffrage universel direct fidiny vahoaka akolaka ndray fidiny vahoaka somary akolaka ihany somary le atao hoe fidy vavety no mifidy azy io iadina hevitra mantsy ny hoe isany e zao ndray misy hoe ny karazany e lasa misy atoko mpanohitra de misy antoko tsy mpanohitra kanefa mpanohitra tsy fantatra tsony ny lasin'ny MMM am'izao fotoana zao ao anatin'ny gouvernement izy nefa manahirana be sain'olona zany rehetrarehetra zany fa hoe maninona tsy atao chambre anankiray ihany io de ataovy anteny mera tokana de rehefa tapa-kevitra eo chambre familiale zay fanarahany zareo chambre 23 de alefa fotsiny lay volavolan-dalàna ohatra ny hoe lalàna mifehy teto vola ohatra volavolainy ao anivon'ny gouvernement izy de alefa ho an'ny diniany any amin'ny chambre any izy io dininareo ry anteny mera ka rehefa mety aminareo de mety rehefa tsy mety aminareo de miverina any anivon'ny gouvernement ny manamboatra azy ozy izy zareo anivon'ny anteny mera hoe amboary kely fa misy tsy mety na hoe somary ahitsio ny ato de anivon'ny gouvernement zay teknisianina kokoa raha ny fahalalana azy satria any ny mpanatanteraka manamboamboatra an'le izy de averina any amin'zareo any amin'ny anteny miram-pirenena izao ko mbola misy an'ity anteny mira ary nefa amin'io zavatra io nefa zay zavatra rehetrarehetra mivoaka aveo tsy maintsy mbola mandalo any am'izay ACC zao koa tsy maintsy ka ty jereny hoe fanaraka amin'ny lalam-panoe ve le lalàna sa tsy tena marina vao tsy fanaraka moa tsy afaka lanina le izy hoe hiatra eto amin'ny firenena inona zany ny dirany zany rehetrarehetra zany hoy ny olo-pirenena tsotra amin'ny fako mivangongo eto tsy eroa ny fako eo ihany nareo mandinidinika zay taretsoratra fiaino lalana ny rano tapaka ny embouteillage mimenomenona ne zao olona mandeha amin'ny 67 zao hoe Francis le amposte io eo am'le tatatra le pita amposte io karavana le tsy fotsiny ay moa tsy makany anao tena fa maheno fotsiny hoe 67 tsy hitako zay ny zao tetanareo ty hoe 67 tsy makany mihitsy hoe andavandava mambo e manarinaritsony zavatra ambodiny sotry ambodimodiny sotry 67 za andava mamba tsy makany amin'ny 67 mihitsy fa sabosina lady ano
le izy mantsy zao mahakamo an'le izy tsy mahazo ela tany aleokony tsy mahazo mandriny midinika technicien na miseho manomboatra nyty budget aveo ndray misy nyty budget amboarina ny budget initial ity aloha zany ty ny budget voalohany zany de rehefa aveo ndray tsy mety ndray io budget io fa asina rectificative ndray manaraka inandray regny fanatsarana daholo nge zany o la Francis zany zavatra zany efa tsy maintsy atao foana tsy maintsy atao le izy ary maninona ny bourse ny mpianatra io miandro foana tsy tonga de payena fa maninona no atraranay greve foana ny mpianatra zay vao io ane tsy voavetivety fa hatramizay de tsy mba misy fanafany ve zao zavatra zao hoe tsy mba misy zavatra hoe etreretina diany meloha hoe itya ny famaritana ny vola hampiasaina amin'ny taona ho avy io ka tonga de efa eritrereto fa igrevy eny le mpianatra de tonga de amboaro zany ny budget an zareo maninona tsy tonga de atao zany nefa io vola io ne ao zany ao le izy ka Ka efa ino anaty tsy- budget efa anaty loi de finance amin'ny anona mihitsy le izy de andrasana ny fanitsina le teti-bolany ray zay vao any ny volana jona no any zay vao reglegle daholo io zavatra rehetrarehetra zao tsisy vola nge hony ampiasaina am'le fangarany fako etsy roy fa nakaizany vola zany lasa fako io zany aloha de tsy haiko fa tamin'le nomena anazy tam'izany fotoana zany nampiasaiko tsara le vola ay le vola fa zao le izy tsy haiko hoe aiza tsy haiko tena mana amin'io koa zara Francis raha resaka teoria le izy efa mipetraka le izy fa le fanatanterahana anazy no hitako hoe sarotsarotra sy hoe elaela le izy vao vitany zareo karaha vao ny olona ny be teoria de olona nianatra loatra midikany ka noho izany mametraka fanontaniana ilaina ve ny fianarana loatra za tsy miteny hoe ny fianarana fa ny fianarana loatra satria ilay diplôma nisy olona iny ny resaka tamin'ny tele tamin'ny laderive tena ilaina raha ny hevitra nanome Ilaina fanazavana mipetrapetraka tsara mihitsy izy momba ny fitantanana ny fako mety ene zany fanazavana zany izy Fa arangeny teny nono efa aveo raha théoriquement izy izy sy Théoriquement ny parlant, izy. matériellement sy ny rehetrarehetra fa vonona fa le hoitimanana tsy vonona satria zay mihitsy fatao le mpanao gazety noho ny avy teo ozy izy le mpanao gazety noho ny avy teo ka ina ny tsana tanterahana le izy ka tsisy vola ao zany le mikatso le izy ka tsisy vola zany hoe ninina zany théorinao na inona fahaizanao de vola ihany io rehetrarehetra io ka de misy karazam-bola isan-karazany hoe vola ny vola tsy vola tonga de ampiasaina ihany keo fa mbola misy ny teti-bola ny teti-bola de zavatra misoratsoratra amin'ny taratasy io le izy ka hoe ianareo mpanamboatra solomaso de omena vola ity ny volanareo ianareo ary amin'ny fambolena de omena vola ity ny fambolena ity ianareo aty ampivarotena de ity ny volanareo de samy efa nahazo mivarotena mbola misoratra amin'ny taratasy aloha le izy fa ny varotena tompoko tsy varotra ny tenany aminao raha tsy efa azo tokoa ny vola azo ny antoka hoe azo fa misy pays avant de consommer be regny misy trosa ihany hoe tena tapaka be aloha androany kifa raha-pinerinandro misy zany misy manao tosy de rehetra ozy le izy hoe tapany eny ary aloha ampiasaina ila mifotsy mihetsika mihetsika fa iny anila mbola mikesy tena raha mbola tsy nando vola kory ko sivana siva ka so de tonga am'zay le le sy aby vola tiaty nefa soagnavy fa sentigny miseho kely vola fotsiny eo no nefa farany ka tavy mafy ndraiky ko ny olana amin'ny tony zavatra tony hoa de zao be loatra nelanelana eo amin'ny olo tsotra mpampiasa ny fiainana andavanandro zava-misy fiainana andavanandro sy ny olona zay manampahaizana de miseho daholo ty teorin-javatra isan-karazany ty tsy mipaka any amin'olona le izy hoe aiza manahoana ny lalana zao jereo zao ny lalana ohatra tena io RN2 io hoan'izay mpandeha amin'ny RN2 gokagokany atreo manjakandrina fotsiny ohatra de efa tena tsy fanao hitanareo ve ty fivarotana ronono sy tongolo sy ainy ambomalaza sy naman'iny mbalaza tonga eo ambany tsena lavaka aneo raka ty tena lavaka any ary io lavaka misy mamboly voatavo ary eo am'le ampovoany eo misy mamboly voatavo voatavo vato avo isa-taona de eo foany io lavaka io de tsy mba nahitana vahaolana ve ery mpivarobato ery mpivarobato tratorana iny rehetrarehetra maina raha kisakeny namontany reny ny lalana mandeha makany Atsirabe zao ho an'ny mpakany Atsirabe ray mbotsy moa mahafantatra an'lizy tsara fa tena potika ny lalana am'izao iny ampivoany arabe iny le izy potika normal fa tsy hoe potika ny potehina akory fa iny lalana io tonga de hitanao hoe manify le goudron de miala daholo le amin'ny ampivoany iny mitsotsoka teo satria andeha alovan'ny fiara rehetrarehetra zany ny lalana eto Antananarivo zany efa tsy resahana ny fako efa tsy resahana ny rano tapaka tsy mandeha mihitsy tsy resahana zany rehetrarehetra zany mipaka any amin'ny fiainan'ny olona ka inona ny andraikitry ny anteny mera-pirenena amin'io ary ny tena matsikaiky koa de ity rehefa raikitra am'izay zao ny fifanandrinana eo amin'ny gouvernemanta sy ny anteny mera-pirenena raha ny tena izy ange ny anteny mera-pirenena ambonin'ny gouvernemanta mpandidy eny ireo mpanao lalàna any ireo reo ny tompony reo ny solom-bavany vahoaka
fa rehefa ay motsika mandeha mivantana kay rety tena tsy tamasaina mihitsy fa very olona tsy ato ale salirako ty salira tiana amin'ny zomaly joary fa rehefa tena raikitra ny fifanandrinana eo amin'ny gouvernemanta asiana teny meram-pirenena ohatra ny miladilady amin'ny gouvernemanta le solom-bavam-bahoaka ramatoa ministra nandry ramatoa ministra le any aminay any zao tsara kokoa raha mba asiana jiro raha mba asiana sekoly de ohatrohatra ny hoe mangataka an'irery zareo manao aterokalory zareo ao anatin'ny fomba ny fampitondrana teto ao anatin'ny resaka fanjakana sy ny atao hoe administration zany de misy tanatohatra efa mipetraka na mipetraka ny lalam-pandrena eo zay amiko zany ny valiny tsotra amin'ny resaka fahaizana aleo misy olona nianatra loatra foana eto amin'ny firenena toy izay médiocre mibetsaka aleo betsaka foana ny olona nianatra fa ny zavatra tsy ampy amintsika ny fametrahana hoe tia mahay an'izao de ampiana traikefa mampiatra de rehefa aveo miara-miasa amina olona manana traikefa tsy voatery anany diplôma kokoa noho izy ny olana eto amintsika zany de izao raha saina makasisiny daholo ny vaoaka malagasy rehetra de mandroso zay maty reny be de miemitra zay maty ray be tsisy inazony ampovoany tsisy tavely eo fa tonga de misy olana daholo ny tsirairay nefa ao anatin'ny fomba fametrahana ny traikefa sy ny diplôma sy ny fahaiza-miasa misandry fampiarahana an'ireo ny atao hoe asa raha miresaka orinasa tsika ohatra na miresaka asam-panjakantsika ohatra na miresaka asam-pandraratsika na ONG na hoe société civile sy ny any amin'ny hôpitaly misy ny olona tena CP ny diplômany ho anareo mihaino tsy midika zany fa ho complexeko le manao CP fa misy zavatra tena hainy iny momba ny mamelana ny sakay sy ny haricot vert tsy hain'le bac plus 32 manao juplissé solomaso matevina fa ny fiarahan'ireo anefa mila fifankazahoana tsara eo sady manipaka misitona an'le teoria hoe tsy voatery mifankahazo mahay miara-miasa fa misy olona indray tahaka an'izay raroyeza efa maty mahay mampiasa ny olona rehetra amin'izay ohatra ny ekipa-pirenena amin'ny baolina kitra io tsy misy matsa tena mitovy ny matsana baolina tsisy fa rehefa ampiasain'le entraîneur de misy ny ampahany avy any amin'ny traikefan'le joueur fotsiny technicité individuelle de misy ny baolina maty misy nefa ny lalao baolina tsy andrasana baolina maty fa ny fijerena ny matsa fotsiny ohatra mexicaine potony azy ny but de faly foana ny olona na 0-0 hatramin'ny farany ary satria faly eny ry dadabenay ohatry dadabenay ty raha misesary la dadanay de mpanao baolina ohatran'izany tsisy but mihitsy fotrany somme moa fiantsondreny somme zany le izy de faly mijery somme ny olona fa naizana zany aloha aleo misy mianatra be foana firenena mijery daholo fianaleo bosy orange mbola manona fandarana foana mandeha mivantana amin'ny Facebook tsika io zao ary eo le dokam-barotra am'izao fety farantaona zao Cosmos dia manolotra anao Tower Speaker Noir 735 000 ariary ao amin'ny Cosmos irery ihany misy izany tolotra rehetra izany Cosmos, votre partenaire de confiance. Andao hiaraka ankalazany fetiny Christmas taom-baovao miaraka amin'ny Itel. Mandritry ny promotion atolotry ny Itel, ny voalohany hatramin'ny 3 Décembre, mividiana smartphone Itel, na télé-écran plat, na écouteur Bluetooth Itel, ary mahazo fanomezana eo toy ny gisy, na gany, na akoho anaovana fety, sy loka maro hafa. Ny fisariana dia atao isan'andro eny amin'ireo tsena Itel mobile manerana Madagasikara. Koa fangana ary maka ny anjaranao. Ary manina ianao no to lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e? Ka te hazo smartphone na e? Smartphone nahoana? Amin'ny fividianana tolotra ve? Ie, tolotra manomboka amin'ny arivo-ariary. Isaka mividy tolotra arivo-ariary no mihoatra ianao, dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana Kadonaka, mety azonao smartphone, modem internet, antsona méga, aza ela, arakaraka ny fividiananao tolotra no ampitomboanao ny vitanao, azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany. Manan-keratra amin'ny 13 Décembre 2024. Fanazavana fanampiny ao amin'ny 204. Orange. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Ino ty paozinao rodana petiriny eny? Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo dia zao naminy kosa tamin'ny alina
fisakaka mila mitady solution tsika rasy marenina aloha dia hiadana slipers ampiasaina slipers za manomboka zao couche slipers zaza salama ho fiadana ny tokantranoko Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariards. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary, mividiana Tecno toy ny Spark 5 série, Camon 15 série, Pouvoir 4 série, Pop 2 Plus, Pop 2F, Pop 3, F1 sy ny 6. Mandraisa anjara amin'ny tombola goavana izay mety azona moto, télé écran plat 43 pouces, rice cooker 10, bouilloire 10 ary ventilateur roue. Tsy izay ihany fa mbola mahazo fanomezana ionio toy ny power bank, elo, kitapo, écouteurs, carte mémoire, t-shirt, agenda koa ianao. Tecno, expect more. Atao izay mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra neny avy Centre efa miandry anao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao araroty fefahely zay. Avant Centre, toerana miavaka, lamaody miavaka. Savez-vous que chaque briquet Bic est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet Bic dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet Bic. Comme eux, choisissez un briquet Bic. Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka, isika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny Omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovana izany sy ahazonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra an-tsoratra ny zava-noforonao aty amin'ny Omapi Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny Omapi. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. Omapi. Eny amin'ny Shell no tena fety be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja no ividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa mahazo cadeau avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaram-potoana amin'ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankonanao. Oh là là, besoin de changer, de m'amuser un peu. Mais vaut mieux rester à la maison ces temps-ci, et donc... Tu peux très bien t'amuser avec Orange Money sans bouger de chez toi. Choisis Keno pour gagner jusqu'à 20 millions d'ariards. Pour Spin to Win, gagne jusqu'à 36 fois la mise. Tirage toutes les 3 minutes. Les gains tombent direct dans ton compte Orange Money. Simple. Tape le dièse 144 dièse, puis 3, puis 1, puis 5. Et tout nouveau en ce moment, pour votre premier pari sur Orange Money, un pari en plus offert. Allons-y. Orange. Miasa saina sahirana amin'ny tatoerana iantsenana amin'izao andro fety zao kiza. Za kely amin'ny Leader Price ny miantsena. Misy entana maro no sady tsara kalitao nefa mividy mirary. Zany ve fa misy izay ilaiko rehetra nefa ve any? Ie, sady afaka mikomandy mialoha ireo entana vokarin'ny Leader Price ihany koa angindry. Andao amin'izay ary. Sady efa ela koa tsika ny tsy miaraka. Dia ao amin'ny Daily Leader sika sindry no miresadresaka sy miala etaeta. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra ny Leader Price. Leader Price, mety be amiko. Les réfrigérateurs Samsung, garant incontournable de fraîcheur, avec le système Twin Cooling Plus qui offre un refroidissement complet et adapté. Conservez sereinement vos aliments. Doté de la technologie digitale inverteur silencieux, vous allez en plus économiser jusqu'à 50% d'énergie. Achetez les réfrigérateurs Samsung originaux, garantis de 2 ans chez les revendeurs agréés et les magasins Cosmos. Ho anao te hanana smartphone tsara sy manaraka toetrandro, efa nivoaka izao ny Itel série S16 izay tena tsara. Manana écran feno vaovao dot notch sy caméra IA ary ahafahana manao automatika ny fangalana sary amin'ny fanaovana selfie.
ho hitanao amin'ny galerie go avy hatrany ny selfie rehetra nalainao tamin'ny Itel série S16 eny amin'ny magasin mahazatra izany ny fotoana. Itel série S16 selfie ia ho antsika rehetra, tsara kokoa noho ny hafa. Canal Plus, naiza naiza eto Madagascar. Bon appétit manolotra ora ho anao. Bon appétit, le plaisir de manger. RTJ amin'ny Val Maraina. Tonga somatsara indray eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika mpiainy RTJ. Talata fa 5 ny volana Desambra taona 2020 miaraba tompoko ary manasa antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany fotoanan'ny vaovao eto amin'ny 96.6 FM. Omaly fa 4 ny volana Desambra dia tonga teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha teny ny ambasador Amerikanina ary nilaza fa mijoro eo anila Madagasikara ny gouvernement Amerikanina amin'ny ady amin'ny tsy fanjary-tsakafo any amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Teo anatrehan'ny président République André Rajoelina no nanambaran'ny ambasador Amerikanina Michael Pelletier ny famatsian'ny USAID vola mitentana hatrany amin'ny $100 iadiana amin'ny tsy fanjary-tsakafo any amin'ny tapany atsimo Madagasikara sy any atsimo atsinana Madagasikara. Ho fanohanana amin'ny paikady fanjakana malagasy amin'ny foezaka, amin'ny antenatenanezaka ary amin'ny lavitrezaka dia tetikasa miisa 3 no andairan'izany fanampiana avy amin'ny gouvernement Amerikanina izany. Ny tetikasa firanga izay hitondra fanampiana vonjimaika mitetina hatramin'ny $10 ho an'ny mponina mahery ny 7,900 sy iray hetsy any amin'ny faritra atsimo andrefana sy faritra Andoy. Ity tetikasa ity dia hitondra fitsaboana ihany koa amin'ireo ankizy latsaky ny 5 taona tratrany tsy fanjary-tsakafo. Ny tetikasa anankiray hafa dia ny tetikasa maharo mitetina $570 kosa izy io ary aharitra 5 taona iantoka ny filana ara-tsakafo ho anam-ponina marefo misy hatrany amin'ny 7,700 sy 2 hetsy ao atsimo andrefana sy Andoy. Ny tetikasa maharo dia nazavaina fa hanatsara ihany koa ny fahasalamana sy ny fari-piainan'ny mponina. Ny tetikasa fahatelo dia ny tetikasa fiovana izay mitetina hatrany amin'ny $570 dia haharitra 5 taona ihany koa ary entina ampihenana ny tsy fanjary-tsakafo eo amin'ny mponina mahery ny 7,000 sy 2 alina sy 4 hetsy any amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary atsimo atsinanana. Ny CRS na ny Catholic Relief Service sy ny ADRA no miantoka amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo miaraka amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny fanjakana malagasy araka ny fanazavana ireo teknisianina Amerikanina sy ny ambasador Amerikanina omaly teny Avoloha. Nankasitaka ny fanohanan'ny Amerikanina amin'ny ady atao amin'ny Gere any amin'ny tapany atsimo nosy ity ny président République André Rajoelina. Nampahafantarany président République nandritra ny lahateny nandritra ny fihaonana tamin'ity ambasador Amerikanina ity ny paikady vaovao amonjena haingana ireo mponina any atsimo ary indrindra hamongorana ny tsy fanjary-tsakafo izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Nanambara tetsakiran'izany ny ambasador Amerikanina Michael Pelletier fa tamin'ny kafaliana ny tetikasa vaovao 3 vatsinin'ny sampanaraha Amerikanina misana amin'ny fampandrosoana iraisam-pirenena na USAID vola ka hitondrany États-Unis vola $100 fanampiny iadina amin'ny tsy fanjary-tsakafo eto Madagasikara. Amin'ny alalan'ireo tetikasa ireo ny gouvernement Amerikanina no hiara-iasa akaiky amin'ny fanjakana malagasy mba hamalina ny filana maika n'ireo fianakaviana tratrany hanohanana ary hitondra vahaolana maharitra ho an'ny tsy fanjary-tsakafo any amin'ny tapany atsimo Madagasikara sy atsimo atsinanany nosy. Naneo sy nanamafy ny fahavonona ny hanohana ny fitondram-panjakana malagasy ny firenena Amerikanina ary tao anatin'izany no nilazany fa mifampatoko tsara ny Amerikanina sy ny malagasy amin'ity resaka famatsiana ho amin'ny tsy fanjary-tsakafo ity mba afaka ny hahiahiny rehetra ankilany Amerikanina andaniny ny malagasy. Ny tetikasa fafy dia tetikasa ny gouvernement malagasy ary vatsinin'ny Power of Nutrition sy ny banky iraisam-pirenena vola. Ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka kosa, ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ofisy pirenena miandraikitra ny fanjary-tsakafo ONN no miantsoroka ny fampandehanana azy.
tanjona akabeany amin'ny tetikasa ny hoe ampianana hatrany amin'ny 30 isanjato ny tanjo fanjari-tsakafo mitarazoka izay miteraka fahatarany ny fitombon'ny zaza lazaky ny rotaona. Ny fampitomboana ny fampiasana ireo tolotra momba ny fanjari-tsakafo sy ny fahasalamana reny sy ny zaza ary ny fahasalamana ara-pananana eo anivon'ny tompo-pahasalamana fototra CSP2 no anisan'ny paikady entina hanatsarana izany tanjona izany. Anisan'ireo faritra valo izay nahazo ny tetikasa ny faritra Bongolava dia Totosa Omaly Maraina tao amin'ny Fokotany Akady Nakanga commune Renivohitra Tsoromandidy ny fanomboana ofisialy ny tetikasa antsoina hoe fafy nanome voninahitra izany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Akotovao Hantrala Zanlouis notronindreo mpahefana sy olom-boafidy isan-tsokajany tao Tsirono Mandidy. Nandritra izao ezaka izao sy izao tetikasa izao ihany koa no nanolorana ireo mpiasa ny fahasalamana voaray amin'ny tetikasa izay ahitana mpitsabo 4 paramedy 20 izay manaraka fiofanana amin'ny fanamafisam-pahalalana amin'izao fotoana izao alohan'ny andraisan'izy ireo miasa. Tsara ihany koa ny manamarika fa mbola iamby 12 ireo mpitsabo amin'ny volana janoary ho avy io. Andriakina ny fahasalamana ka ny mpiasa amin'ny fahasalamana ary avokafoka manodidina ny ministera ho fanamorana ny fanatanterahana izy ireo ny asany dia notolora ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-mioninantoka moto miisa 720 ny CSP rehetra ao anatin'ny faritra Bongolava ary moto 2 ho an'ny CSSD ao Fenorivo B. Nahazo fiara tsy mataho-dalana ihany koa miisa 1 ny DRSP ao Bongolava. Tombony lehibe ho an'ny faritra Bongolava ny visin'ny tetikasa fafy ity izay manamaivana ny fahasahiranany vahoaka. Tsara mampafantatra fa maimaimpona avokoa ny fandraisana ny tanana ny fahasalaman'ny zaza lazaky ny 5 taona ny reny bevoka sy mpiteraka ary ny reny terapao hatramin'ny 9 herinandro izay misitraka ny tetikasa fafy manerana ireo CSP miisa 720 ao anatin'ny faritra Bongolava. Fa anisan'ny lara-pahamehana ho an'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ny tetikasa antsoina hoe sy office 2 ny fampiroboroboana ny lalam-piariana dingadingana na ny concombre de mer izay vokatra mampidi-bola satria ahondrana avokoa ireo vokatra azo. Ahafahana manatsara ny fitantanana sy mampiroborobo lalam-piariana dingadingana io dia nisy ny atikasa fakakevitra amin'ny fomba hitantanana izany. Notanterahana izy io ny 10 sy ny 11 volana Desambra teo tany Ambanja. Nandray anjara tamin'izany ny solontenan'ireo mpisedra eo amin'ny faritra Atsinanana, Nalanjirofo, Boeny, Sofia, Diana ary Sava miaraka amin'ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Ny famantarana ny zava-misy ankehitriny sy ireo olana eo amin'ny fitandrahana na ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny lalam-piariana no votondresaka nandritra ny atikasa izay nifarana amin'ny fananganana vondrona mpisedra amin'ity lalam-piariana ity ho an'ny faritra Avaratra. Savaranandro ihany ny atikasa notanterahana tany amin'ny faritra Avaratra iny fa mbola isy ny atikasa ho tanterahana any amin'ireo faritra maro hafa maka ny hevitra ireo mpisehatra hafa ihany koa ry zareo anivon'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Fa noho ny etaetan'ny be sy ny maro manoloana ny fitsarana miaramila dia noraisina ny rindanamina vaovao ka toerana tokana eny amin'ny kianjan'ny Betongolo no anatanterahana izany fitsarana miaramila izany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ny fandaminana dia toy izao: ny vehivavy dia ho tsaraina miaramila ny talata sy ny alakamisy manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ny lehilahy kosa dia ny alarobia sy ny zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina. Aza tonoina ny karapanondrom-pirenena sy ny penina hanorata. Efa misy ny lamina napetraka mba hanajana ny fepetra ara-pahasalamana ho entrany ny fanambarana avy eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Lafy ny fandrosoana eo amin'ny fiatrehana ny televiziona numerika sy fiatrehana ihany koa ny fety isan-karazany dia hamarana antsika ny vaovao amin'ity andihany ity. Nanao karazana valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety ireo mpiserasera eo anivon'ny Star Times ary nilaza fa ho fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa sy ireo mbola hanjifa dia misy ezaka marobe ataon'ireo fanatsarana ny tolotra. 5 taona amin'ity volana Desambra ity no nanoka barabarana ho an'ny daholobe ny Star Times ka herinandro visy lasa dia nanao fanamarana izahay ho zareo noho ny fisian'ny tolotra ho amin'ny fetin'ny Noely. Ho fanamariana amin'ny endriny miavaka amin'ny fety manaraja amintsika dia nanapa-kevitra ny Star Times fa hankalaza ny 15 taona ny sokafa botika amin'ny alala
ny tolotra hafa hoy Safera Joyce tompony andraikitra ny serasera eo anivon'ity Start Time zay ity. Nanomboka tamin'ny omaly iny ary dia mahazo bouquet supérieur maimaimpona ireo mividy bouquet basika Smarta roa volana. Omena 10 andro fanampiny kosa ireo mividy bouquet super na klasika roa volana. Nambarany ihany koa fa ao anatin'izay 5 taona izay dia mitohy hatrany ny fanatsarana sy ny fanomezana fahafaham-po mpanjifa izay manjifa ny Start Time zay eto Madagasikara. Noho izany ireo tokantrano mbola tsy manana kit Start Times dia mahazo fihenam-bidy. Antananarivo dia 10,000 ariary ny kit Start Times terrestre ary ao anatin'izany décodeur sy abonnement iray volana miampy câble misy râteau. 9,000 ariary kosa ny satellita ao daholo ny kit rehetra efa misy abonnement iray volana ary maimaimpona ny fametrahana azy. Nahitana fihenam-bidy lehibe ihany koa amin'ireo fahitalavitra numerika vokarin'ny Start Times 10 ariary ny 32 pouces ary 9 ariary ny 43 pouces hoy ny fanazavana natao Tezy Akorondrano tamin'iny omaly iny. Dia mifarana ato indray ary ny fotoana ny fampalalana vaovao eto amin'ny RTR dia mametraka ny mandrapiresaka ho antsika indray ao amin'ny fotoana manaraka sampana fampalalana vaovao veloma tompo. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao ny amoa zany ararotina satria somary angekely anamboatra kopia anankizy efa lehibe ry amin'ny firaisana faefatra dia ny resaka tarika joary zay efa azo ny vaovao momba ny toerana etsy Pietra ataoko hoe événement le izy aloha Pietra vokatra zany ataoko hoe événement ko le izy ho anay tarika eo ihany moa zany ny fahatsiarovana andrasefo efa nisy ihany ny kampariana ataony tetsy Plaza fa eo amin'ny zoma io zany manomboka amin'ny fitora sasany dia fiarahana ohatrany hoe fiarahana mba tsy tenenako hoe miresadresaka raha le izy zany hoe ihiraka dia ny tarika joary amin'ny zoma izao amin'ny fito sasany eo amin'ny Pietra le toerana mazava azy fa dia voafritra tokoa satria vao navoakanay ny sera tamin'ny omaly tolakandro dia efa tonga ny mpakafy rehetra ahoana dia hoe le fiaonana zany ka efa misy zany ny communication ataonay amin'ny comptenay tsirairay sy ny compte ny Pietra ngamba tokony misy ny afisy misy ny sarinay telon-dralahy dia manome fotoana sy mankalaza an'izany tarika joary zany ampitiavana be mihitsy satria tsy maintsy manohy ny resaka seo, ny resaka hira, ny resaka mozika izahay dia izay ny ilazako azy hoe nataoko taoriana an'ity vaovao tamin'ny valitsoefana ity satria événement le izy mihoatra amin'ny zavakanto rehetra mety mitranga ho anay sotra tompoko dia mirary soanareo zahay tarika joary moa dia tarika joary moa zany efa atao hoe référence foana hatramin'izay fa fivarena joary mikapsa le izy zay zany ny anaran'le izy zany hoe fa azoazonareo an-tsaina ny zavatra hitranga ao anatin'le izy satria ny fotoanany tsy ho ampy zay le izy nareo moa zany efa fantatra hoe samy manany maizy azy daholo nareo telo mirahalahy aloha zao nareo satria fa tsy osifo dia telo mirahalahy le manao vocal zay zany io dia Luka Mahery Goty dia misy ny Rampa Sisilofo dia misy ny Naly mbola eo am-pandiniana zany tsy inona satria tokony hoe misy basista zany fa mbola jerena eo fa Mahery aloha manao basy aloha amin'izao zany amin'izao ataonay dia indreo izahay eo ireo miampianareo rehetra zay hira ny hira rehefa mandeha ny hira sy ny sisa efa lahy aminy le hirako anankiroa zay fankalazana ny taona manaraka rehetra zay misy hirako anankiroa zay lefa marina mavely dia ina moa le tsy molaty eo fa misy an'le hoe ny olona ny anatra makasy dia théorie fa ny tena hitako fo olana ny théorie eo ihany théorie nge tsara foana fa ny fampiarana foana le izy zany hoe tokony misy olona manokana mampiatra manao an'le izy rehefa tonga mampiatra an'le izy rehefa eo amin'ny terrain zay mihitsy eo marketing sy ny terrain samy hafa terrain tsy maintsy misy traikefa ampiarina za aloha zany dia miteny foana ao anatin'ny resaka hoe Madagasikara ny resaka fahaizan-javatra ny resaka fanaovan-javatra alefako ire amin'ny sisiny ery le politika manakopa lamba miloko volombato-lalaka ataoko ire amin'ny sisiny ery kopakopaka foana iny raha miresaka anteny mierana zany tsika
de mino fa maheno reo namana telo efatra zay mahatsapa ary rehefa miresaka de tsapa ary de torahana inona moa zany izy raha ohatra ka solombavam-baoaka torahana solonify hoe manao tsara ary tandrifony le fahaizana sy le fampiasana le prérogative sy le resaka fa ny zavatra ara-politika manodididina andreo chambre reo a le ofany chambre rehefa lafo be le chambre amin'ny deux lits séparés ny lakile zay le resany namana itsy faravoatra hoe nefa le feo nataony afafa le feo lazaiko anareo anizany varavarana anizany lakile mitovy ny tompony ka maninona ny tsy voaina anizany trano anizany tolana mitovy ny tompony maninona tsy ampiasaina anizany tafo anizany vovonana maninona ny laina ny lena le teo misy fantanina mipetraka tahaka an'izany hoe fototra ambany de rindrina impiry ny mpanao politika teto ny teny hoe vatsangana ny foto vatsangana ny rindrina ny anahy aloha de apahatsorana ny tenenako hoe anisan'ny mankaleo zaona tamin'ny mpanao politika rehetra teo aloha no miteny hoe tsisy nanao tany aloha tany fa tonga izay ary ataonay migna mifatiny be ty diso manao kabarotra zany diso ka za zao de efa nanao ike eo nanao la nanao keliko hoe nanao ka nanao be ila misy ila le misy manao anara-bositra terandraina matabata tsy za zany fa le zay zavatra zay tokoa ny resakitsika teo hoe traikefa misy ny diplôma fa ny traikefa misy traikefa ary ny traikefa moa zany tsy mifandray ny diplôma mihitsy fa ny fahaizana manao an'le asa am'izay oair izy Brian petraka amy sisiny de mitady olona hafa am'izay impiry moa no mitranga teto hoe ny mpitarika miteny aingana be loatra de tsy araky ny teknisiana no mampiatra efa zavatra mitranga eto zany amy zavatra be de be fa na amin'ny fitsaboana na amin'ny resaka fitariana toko politika na amin'ny resaka ministera na amin'ny resaka sampandraraha amin'ny resaka orinasa tsy miankina be de be ny exemple na ohatra azotsika raisina hoe pratatatatata de rehefa aveo miadevitra be za zao hiteny kely fotsiny ako za mba miteny atsika rehetra re tompoko ary mimbetsaka averina izy ty isaky ny fotoana manakakaiky fety betsabetsaky rehefa miresaka ka misy mail na misy Facebook andefasana message na telefona resahana ka avy ety am'le olona ray le teny amboalohany de raha ny lojikany anjaranao le mamaly zany raha miantso iny efatra le olona tianao mbola tsy miantso avy any aminao makirikirina koa zay aloha raha misy ny fifanarahana tokony napetraka ka tokony tsy raikitra de mba ilazao re le olole ary raha ohatra ka efa mihoatra ny 2 andro ny fivorianareo de miantso miteny hoe mbola mivory ihany izahay ka mbola tsy tapaka ato aloha zany dia toraka baolina namana razozy fa izy manome vaovao foana hoe mbola mivorivory ihany izahay aloha mbola tsy tapaka aloha zany no izy ary misy olona amiteny amiko misy orinasa tsy miankina de lako tsiny fozy izy rehefa tsy niantso anao zay de tsy raikitra nge le izy tsy tompoko diso zany diso mihitsy zany fiasanareo zany aza miteny mahay eto masoko tsy fahalalapomba koa ary zany raha ny tokony ho izy raha misy mieno am'zao de hoe misy eo milaitsika le miresaka nareo le miteny an'izay tsy mahay azafady avy raha ampianarina maso ny zavatra teneniko zany fa tsy raharaiko zay akony any am'izay olona miainoka amiteny an'izany ny antony manko de ity 1+1 2 fa raha misy olona 20 anatin'ny trano de 9 miteny hoe 3 de le 3 ny lany fa le 1 mbola miteny hoe diso zany zay kosa aloha zay kosa serasera ty resaky ty impiry mo hoe miresaka de tsy vita zany le fifanarahana tsara lay olona mpanakantona le prestataire mieritreritra fa raikitra le izy aloha fa miandry le contrat soniavina no nefa manakaiky le fotoana miteny izy fa tsy raikitra ary izy fa mensista be aza omena olona hafa tsony daty fa tena ivainao mihitsy nalainay amy dozy ho anareo rehetra zay niresaka taminay ka tanteraka somatsara ny zavatra rehetra mahafinaritra ny fifanarahana de mino izay fa mahay manavateny ianareo mahatsapa hoe antsitsika zany satria misy tena mahay misy tena mahafinaritra fa tsy majoritaire aloha de tsorina raha eto tanàna fa be de be loatra ny olona manana andraikitra na netany katsaka na ambolona tabatra tsy ampy le fahaizany le izy fa izy manana le toerana de rehefa avy ohatra ny ianao no ohatra ny miveresoratra masina izy ange hoa goto tsy mahamenatra manontany raha miresaka asa averiko tsara le teo averiko tsara le teo fa tsy fomba fiasany miteny hoe rehefa tsy niantso anareo zay de tsy raikitra zay miantso
kely amin'ny telefona izahay tompoko tena tsy mampaninana anay ny zavatra tsy raikitra ohatrany valina covid-19 mihitsy tsy raikitra le valina covid-19 teo aloha teo rehefa 48 heures le izy tamin'izany efa tsy miantso anaty valambe folo ora zay a de négatif zay miantso izy afaka efatrandro positif ianao ianao efa nilakoraka efa lasa voaka miantsera tarify zay zany ny 48 heures zao de le anakora goty le ohatra hoe mampitady io le izy hoe la ve ty mahita sipotro afaka anao figurante am'ty any ty de anao mitady an'le olona any miresaka am'le sip any de rehefa aveo zalahy efa nahita tsy mba miteny aminao koa hoe efa nahita lesy fa rehefa andefa an'le olona any anao zay izy vao miteny hoe afa izy ndray ty olona lefa nareo aty nefa zay ary aty efa nahita tokony mba miteny koa rehefa nahita efa nahita ihany koa zay fa tsy hoe vola efa ny anao asaina mitady any ambadika any fa misy ao anatin'lay resaka serasera no mahay tsara miara-miasa amin'ny antanatohatra samihafa ny antanatohatra de zao misy olona dehibe lehibe ty ambony de misy mbola olona eo ambanimbany de misy olona miara-miasa am'izay ataontsika hoe anankitelo na efatra ny antanatohatra manatanteraka zavatra anankiray événement io resakitsika io zany fifampetsona amina resaka animation mpanakantana sy ny sisa ao anatin'ny serasera de tsy mandany fotoana mihitsy ny miantso ohatranako ane zany zao misy fotoana nia tena matsapo hoe dio de miteny mlo mialatsiny mihitsy fa tena tokony anjarako le miantso zao raha teo miinsiste io tsy mifanao raisiray kosa tsy mifanao raisiray kosa le izy tsy mifanao raisiray fa raha ohatra ianao ka malalaka ka afaka miasa aleo miantso ihany tsy mampanina satria raha ny tokony izy raha miantso ny lahy de tokony anjara lahy miantso anahy rehefa veo zay ny tokony ho izy ary rehefa miantso de azavaina tsara anatina telefona CMP moa ny olana manko de izao foana ianao le mitenina miteny malagasy tsara raha misy hoe matoanteny misy hoe sujet verbe complément raha jadra tenenao ka tsy azony de enao no mentsiny fa tsy miteny tsara aminy nefa izy no tsy mihaino tsara zay na misy retard kely koa izy vao azo zay izy zao de nitorohevitra mamerena mienona manontany any fa raha manaiky ianao azonao zay le izy za ty de misy miteny mihitsy ka le olana ohatra matahotra andragoty de miteny izy eny de mijery androplanina rehefa aveo mijery androplanina de ohaty lafo loatra ny kase andragoty de rehefa lafo loatra ny kase andragoty ka raha goty ny tena teneny fa le izy raha goty ny tena ilainareo teneny izy hoe tena enao ny tena ilainay ka ahoana ny hevitra au lieu de hoe sobakaka ny ilainareo satria mora dazambiko sobakaka amitsambikobikina fotsiny misy lehibe izy fa mitsambikina fotsiny ambony se be dehibe le ohatra azo raisina fa ny tena olana anatin'le izy de le mamono datin'olona zay fotsiny lasa fotsodrona fa misy kosa ndray aloha sasany fantatra aloha goty hoe ohatrany ahoana sao de tokony ampafantatra ho ainao hoe ohatrany ahoana zay larisa sy le fifamalinay tany ambolohany to anaty ty fandarany ty alefaso hoe larisa anao ny fitenenana fotsiny teneniko ka hoe sao de tokony ampafantatra ianao hoe tiako ianao hoe miantso hoe tsy raikitra le izy na tiako aloha rehefa nareo mifampiresaka zany le izy nge zany efa mazava ny olona mihitsy ny olona rehefa manao contrat amina olona ray de rehefa raikitra na tsy raikitra de tokony miantso milaza hoe tsy raikitra ndray le izy de afaka manao contrat hafa ianao fa izy na izy matahotra na somary lafo ny fahitany azy de tsy miantso mihitsy izy fa mitady hafa avy hatrany izy nefa ny anao raka contrat hafa de rehefa avy miteny izy raikitra ndray izy efa ny anao lasa riapita-trafika zay na ty larisa tenenina hoe tokony hoe ahoana amenao anaty olo ny asa zany za daholo ny tokony asa za miteny ny olona mpikarakara seho mihitsy na rehefa événement tsy lasa mpiasanareo tompoko izay mpanakanto rehefenareo ny anakaramo fa mpiara-miasa zay mpiara-miasa le izy fa betsaka loatra ny olona mieritreritra hoe satria andovola lay producteur na organisateur te mibaikobaiko mahakamo zao na resaka zavakanto tsy aigny ary teneniny anareo tokony misolo akanjo iny zao ary tenenona io ahoana te mamaritra tady amin'ny estraty ary ianao koa ny aseny miakatra iny hitondra voamboana anao gesta aveo kinona tsy mitondra varavarana voamboana ohatsa manitra varavarana voamboana miaraka mitolana granita efa hoe atao boritra tena ino no tranga nandeha fampisehoana tota tena valo mezana fa tsy manenake zany ohatra hoe misy balo mankeza be o antona ery am'le ohatran'ny fusée be ao Antsamanitra ainay zany anontany io zay ahoana fanaovana azy fa tsy andeha indrana esika bo efatra
aizaonao raha amin'ionao rano raiky le ombony rindrinanany raiky esika bono esika bobo cigarette esika bobo cigarette telo misy tranga mampalelo anankiray ranga zareo ao am'le azolatsara le teo le page tsy nitenany anazavabe am'le olona alohany iresana hoe za ohatry zao ka fahalala-pomba tsotra fotsiny izy ao am'lay page manao hoe vaovao mafana misy ankizy telo menada vehivavy anankiroa de tovolahy kely anankiray maty am'izao fotoana zao maty andrano eny Ambatolampy RN7 de angaviana honya zay mahafantatra azy ireo mba hampandiny fianakaviana mangaviana mahafantatra hampandiny fianakaviana zany hoe tsy fantatra ny fianakaviany ankizy mihitsy le izy ankizy anankitelo vavy roa de lehilahy ray ao am'le page ny vaovao mafana re jerena tompoka amin'ny Facebook de hitanareo le izy na ao amin'ny page rivotra koa misy an'le izy mampalahelo le tranga zany mety ankizy nitsangatsangany reo na tsy fantatro nareo zareo reo le izy maty andrano izy telo menata reo mafana moa zao zany tsy mbola mafana mona ny anina zareo manahirana n'le zatra teneny zareo ao hoe raha misy ny janaka reo zany tsy nodisotro zany mety tsy avy Ambatolampy le izy misy olona sasany kosa raha goty misy malala fomba ihany de ohatra zany hoe efa tratrany zany tsy raikitra izy de tomaziny ianao tena misy ka maheno zao le namako zay tamin'ny asabotsy ilay zao tena hoe raikitra noho ny antony tsy miankina amin'nyrotota mihitsy le izy fa nilamina be fa milamina be le izy zao te hilalao angeniteny zay fotsiny aloha ny anankiray fa am'izay lafiny zay ndray ho anareo raha mahenonareo le nasabotsy mahay miserasera tsara nareo misy ka zay foana ny anany ataoko resaka hoe mifanavaka ihany kosa aloha avahana hoe misy ny tena mahay ohatra n'le olona rehefa niresaka ao raha goty asenge mavoany lahy de valiko hoe za tsy voka misy koa mipupy ary manina ianao to lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e ka te azo smartphone na e smartphone nahoana amin'ny fividianana tolotra ie tolotra manomboka amin'ny arivo ariary isaka mividy tolotra arivo ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana kadonaka mety azonao smartphone modem internet antsona mega aza ela arakaraka ny vidiananao tolotra no ampitombonao ny vitanao azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany manakely hatramin'ny 13 Desambra 2024 fanazavana fanampiny ao amin'ny 204 Orange. Eny amin'ny Shell no tena fedy be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja ny vidiananao Swift na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa mahazo cadeau avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy ny ankohonanao. Manakuyo! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ny kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. Ataovy izay mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra neny avy enceinte e efa miandry anao ireo mpivarotra amanjato sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao e araroty fefa ely zay avy enceinte toerana miavaka lamaody miavaka. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique, vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Fantatry ny itiavanao ny yaourt chocolé satria hafa ihany ny vokatra avy eto an-toerana. Zaka yaourt. Hafa ihany ny ronono
tena izy hafa ihany na tombotry mpamokatra malagasy ho antsika tena hafa ihany ny yaourt chocolat marehetra ery sady vita avy amin'ny ronono vela avy ao Antsirabe efa haintsika ny tsara ny tsirony aradramoankina ny yaourt chocolat vaovao tsiro tropikaly hafakely manque sy corosol la vache chocolat ny tsiro tena izy. Vous souhaitez travailler et développer vos compétences au sein d'une entreprise d'envergure internationale? Vous êtes à la recherche d'un emploi stable et d'un cadre de travail jeune et dynamique? Vous êtes passionné et souhaitez cultiver vos talents? Vivetic Group, acteur historique de l'extérieur en France, 3 ans, recherche des conseillers clients. Il vous offre une politique de rémunération évolutive, la formation, la cantine, le transport, la couverture santé, la bibliothèque et les espaces détente. Relevez le défi et rejoignez-nous. Postulez sur notre site internet www.vivetic-group.com ou consultez notre page Facebook. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Manahirana miresaka ny tanora mamono tena satria le izy raha vazovazo ratsy nahitety dia ohatrany hitanareo zay fa namono tena zany zay hitanareo zany ty fa nefa tsy zay le izy tsy zay ka fa ny fahamatorana ratsaina nefa amin'io taona io eo indrindra le marivo mora roboka lasa makany amin'ny tsena sarotra be ka fitaizana daholo ihany moa zany resaka zany eo moa zany le hoe raha ohatra ka hoe mandeha koa misasany mandeha fikarongona misotro toaka be lasa fantatra ny karazany misy karazany atsika mety zao misy le vidéo nalaza lera zoko reny kapoka indrainy iny dia misy sasany tena ka mety maditra kosa aloha tsy te sady hevitra be ao anatin'iny fa le izy mikapoka tsy manina fomba nikapohany trano kapohany tamin'ny tao fafana sainanao tompy misy refiny le izy zay tsy anakana antsika tsy teny hoe misy marina sy diso anatin'ny resaka kasi miarahaba tompoko salama daholo nareo tompoko salamaby ny zavatra fa mihitsy saika ambany taniko ny ety aminay mantany le resaka fitsarana miaramila ty alakamisy feno arivo mitaky kopy lava nefa ny fahaloatra ny fahalalako anazy hoe kopy iny moa karapanondro fotsy no ilaina dia mba saika ambana anontany hoe ilaina marina ve le kopy am'le manao inona fitsarana miaramila raha ny tokony izy aloha ny photocopie-na karapanondro ke savo kopie rehefa magaga anao hoe ny efisa ty aminay mantsy hoe mitondra karapanondro dia mitondra kopy lava dia zay magaga ana izay voasoratra any aloha no izy aloha raha izany eo ny tsy haiko hoe tokony mitovy daholo ve manera-tany zay mihitsy mantsy dia zay mba saika mba anontaniana ve raikitra tokoa izy raikitra lava-mbolo tsaraina mbolo tsaraina le mikoaka humoroïde aubergine ka aubergine hitanay am'izay naovana l'aubergine natao grillade aubergine iny mandray roa zany ny vidéo maly iny le fantapoko fantapirenena iny mahazo any salama daholo tompoko maraba tompoko saranina tompoko le resaka le raha matao fitsarana miaramila tsy hiteny tsony za fa eo amin'le resaka hevitra teo le hoe tokony hamalaka ireny zavatra reny zany tokony hanaraka amin'ny resaka fitantanana reny dia manaraka raha hafa ny fitantanana hafa ny tsirairay raha ohatra amin'ny teneny Larissa za hoe aza teny Ambosenina fa tsy hitako misy ny tarehanao totika Larissa aza ny Ambosenina hitako misy afapo amin'ny volony eny hoe afapo lamosiny dia izay zao dia mety hiteny Larissa raha be hoe andasa aloha fa ny alina mitondra fisainana fa amin'ny alina vao heritreritra an'izany zany ty dia mampanina raha amin'ny olona miporte conseil fa raha amin'ny resaka fitantanana zany olo zavatra ianarana zany ka ny olona tsy mahatateraka an'izany dia tsy dia nianatra fa miplonge azy teo zay le izy Larissa hoe mitodea teo zay fa ny grako ato mijery tsy mety mahita
Ok, bonjour nenako. mazoto hoe zany olona resafitodikely fa mba te ahitana roa izy efa le toerana misy lene no mahatonga anana satria tsisy caméra vatany laoko misy io tokony hitanso kosa misy atony miteny hoe pakapoaka any le zanako am'le kapaskoby to fa ohatrany tsy nitomany mihitsy ry le ro izy refy satria ao anatin'ny fomba hitazana ohatra hoe dadanay dadabesary zay tena voavely tamy taoko fafaka izahay voakapoka voakapoka fekibo fritsoka aloha fekibo de le vy le raba tompoko miaraba tompoko resy kely fotsiny le lohahevitra resaka teoria teo misy ny fahasamihafany ny atao hoe miasa tsara sy ny miasa mafy. Ny miasa mafy herim-batana tonga na zavatra mora ary izy teo dia asarotiny le mpanao anazy le izy. Miasa tsara sady mampiasa teoria izy mampiasa vatana. Noho izany ilaina ihany le teoria. Fa saingy kosa hoe raha fa manao teoria ianao dia tsisy natao hoe tsisy vola izay izany dia mijanona. Ny ilaina ny teoria manko zay hoe raha ohatra ka tsy mety ity, raha ohatra ka ity natao, raha ohatra ka be dia be le teoria. Fampiharina amin'izay avy eo kakaka io izy misarany 2020 dia adinoko hatramin'ny dia zay am'izay le izy io izany le chambre haute chambre basse nanana gouvernemanta i gouverneur dirana ni am'izany nani ihany izy mba de chambre de zay teko tenenina hoe le théoria tsara fa ampiaro amin'ny tokony ampiarana anazy am'izay le izy azo atao mihitsy hoe point bloquant hoe voly de maty le théorie non tsy azo atao zany de raisiko kely koa le famoivozana vetivety fotsiny mialatsiny aloha le gendarme le niklaksoneko teo mandefa double fil zareo avy anapita tafika fa saingy hoe misy bisikaleta misy olona manapaka eo vonona rabe to mialatsiny raha miklakson ohatrany anadalana andalo teo aminao sefa fa za tsy te hanao accident satria raha mandona olona eo ana defa double sensarana rominitra zako zao any voaka teto amin'ny RTG tamin'ny omaly niepita tamina toerana tsy fimpitana tsitsipika fa tonga de nisy teny amin'ny rakôty berataka mapita tena miverina satria ty zaza miteny fa tsy midika zako no andehany farak'izay sisisy any fa saingy ao anatin'le miteny aloha zay no ilainy fa za koa diso de miverina ka fa intelo any apita ny voalohany ale tratran'izay fanfandroany sy fantelo ny tena tonga de eo amin'ny raha hitena alakely zany io raha hitena alakely tadiava fa misy tadiava ny tsipika dia fa tsara ny tsipika fa amin'ny rehefa lavitra mason'ny polisy manko nge tapaka le izy teo saotra misisika misisisika ihany fa hitanao le chambre am'izao teritery ihany lavo de ndiko tena fotsiny hoe tena mialatsiny sy efa tena fialatsiny mihitsy ny tiapady maro tsy ataoko ty pabe tsofina moa zany radio ty hoe tsy ianao sefa ny klaksoneko tamin'iny fa le olona manapaka sy le moto teo aloha lasaizandray ary ianao le moto teo aloha de fa telo manaraka am'izay le resaka lalalala ty foana misy garantie beny fa mbalalala eto amintsika sa tsy misy ny tompony avaitra teoriana sy ny praktikana fa zana toniko zany raha misy de manina misy lalala sasany volavaka kely nde miamy tsy ampy 10 centimetre akory efa totofany fa misy milavaka sasany efa oray metra sasany amin'ny angodale izy eo de mbola miaky eo foana de iny foana de mitombo eo foana zay mazoto daholo tsisy katsony tsy manino misy mandefa message zany hoe le am'le hoe tsy mamaly fa hoe rehefa tsy miantsonareo izahay raha ny teny taloha izy fa rehefa tsy mamaly eo anatin'ny 2 andro ohatran'le negativindray erika mety any zany fa misy miteny hoe ka zay ny fomba fiasany de tsy mety le fomba fiasany ka be de be zany ny olona milaza fa le ataon'le mety zany fa misy kosa le 1 plus 1 égale 2 ny anapiko ale izy fotsiny hoe ny asa tsika ny contrat amina zavatra be de be ny daty anankiray mety misy olona telo no mitady an'io de efa enao ny ekena am'le izy de tsy miteny kosa ianao toko mba nikena an'le olona hafa ohatran'afa le hoe manazatra ny olona amina resaka olon-dehibe
satria ho anelanelan'ny resaka vavana olon-dehibe sy ny contrat voasony sy ny resaka bon de commande orinasa sy ny fandoavana ny vola na vola ranony io na vola ventina na chèque io na virement misy andro foana eo anelanelan'ireo fa eo anelanelan'ireo rehefa misy andro ny fanaovana de tokony misy tableau iray erahany rehetra manana manaraka hoe eto azany zao tokony ianao an'le contrat, eto azany zao tokony indray an'le avance, eto azany zao tokony ianao an'le asa, ary ny tokony ho tsapany rehetra de misy zavatra hafa ataony olona io akoatra ny miaraka aminao fa tsy hoe misy hoe amboarina lay tamboho zany de io zavatra irery no ataon'le mpandrafitra fa misy zavatra hafa ataony eny fa mila milaza aminao izy raha ohatra mariage zany zao na spectacle na cabaret misy atao de manao ny mpanakanto fa ohatrahako zany efa miresaka an'izay foana misy olona tena fantatro fa tsy manao contrat voasony izahay de rehefa vita le cabaret de meny vola de misaraka zay de mifandray tanana zatra an'izany zahay eo indray nefa ny impôt synthétique zany no miasa eo impôt synthétique zany no miasa eo satria ny ety amiko efa fantatra fa latsaky le vola andoavana impôt iny ny raisiko tontolon'ny taona ny any aminy ray kosa misy ny chiffre any aminy zay déclaré ny azy rehefa avy eo ohatran'izay ohatran'izay le fomba fiasa fa tsy manakana ny fifampatokisany lehibe samy lehibe mifampiresaka ny taratasy ary ny tena fifampatokisana tsara indrindra de ny miainga amin'ny tsy voasoratra zay foana mandrak'izay dory ny miainga amin'ny tsy voasoratra raha afaka mifanambady ny olona ka tsisy fisoratam-panambadiana eny amin'ny fanjakana zany ny tsara indrindra raha ohatra ka rehefa atao zany ny resaka de ratsy zany miantsonareo afaka misy donareo miantso mama idivizy ahoana ny hevitrao momba ny balina ny bamamita ao amin'ny mesa tamora tsy afaka nandray bateriste tamin'iny fa de mamanao hono ianao irany noely anankiray azafady irisakely zay maintivizy maintivizy tenena hoe manaova irany amin'izao décembre zao de manaova irany noely anankiray azafady irisakely mahazo lesy mahazo nena le zavatra etetika ny andalana tsy manoratra ny tena makamara de tratra niny jiaby karnene ato e fa le resaka fitadidiana atao hoe Alzheimer le tsy ampy za zao efa mitadidy mihitsy Steven Seagal kosa aloha tsy adiniko mihitsy ny entraîneur Senegal Aliou Cissé zava-tsatra dia izy koa le tadidiny iny le miaraka nanao film tamin'ny Vin Diesel de rehefa niaraka nanao film tamin'ny Vin Diesel izy de maty Paul Walker de rehefa afaka 10 minitra mieritreritra izy ary le bandy nanao niaraka tamin'ny Paul Walker le courage de Vin Diesel le izy ny fomba hitadidiana dia somary atoro atsika satria matetika moa zany rehefa mijery film de iza rio raha vao tsy tadidinareo le izy dia Kate Blanchett zay raha vao mahita pub nareo de mieritreritra iza ary ty Charlize Theron iny tena zany atoro-hevitra ataoko ny olona raha vao tsy fantatra reo tsara le izy ary ny olona mitovy Keira Knightley Scarlett Johansson de Kristen Stewart de Laurence Jennifer mitovitovy zareo eo mitovitovy izy fa ny tsy hitovizany satria izy tsy manao le pub misy any Charlize Theron Julia Robert firy numéro téléphone ako raha tadidiny la na ny Julia Robert le raha vao mahita olona nareo ka mahamanareo molony rehefa misy somary ngeza Julia Robert Julia Robert Julia Robert ko izy ohatran'ny chocolat hoanina izy eny tsy adiko le facture mahafinaritra ty mandefa message ana isaky ny atsasakany azadiny le facture be loatra neny ianao le message ko sao de facture telo ary le ilaina amity afaka miaso nareo sao de variana mianao anay miresaka raha erika ndreny mba natadiavako andro terrain sy dispensaire le persil sy dispensaire atao zay de mora zay koa izy mora tadidy fa tamin'ny fa ty nisaky natao ka filgody teo maty hoe ino dobo fa le namono tena kosa izy ngamba nasiny vato tena sy ny tady de tsy fantatra ty zavatra karabina slim moa le tadidiko maly ny boky cinéma fa ty zavatra ny eritreretiko hoe inona mahatonga zao nofo zao atataraiko manofy dia manao fifidianana ono zany mety mifidiana sénateur fa nantoloko
Manao fifidianana hono le olona de maka ravina kokomasombika de afatotra n'iny raviny ray de arotsaka anatiny ohatrany sobika. Tena nofoko tena tamin'ny alina zany. De rehefa avy eo jeren'le olona manao dépouillement le izy de arakarak'le iny le afatotra iny hono le olona fidiny. Hoe rehefa le aty ambany zany fidiny zany a de ra Jean-Claude zay. De le faharoa Rayana zany de Rarivo Jamala le ohatrohatr'izay. De hoe zay fa manina re manofo zavatra ohatr'izany. Sa le nahitan'le tableau an'le olona manao trosa le tany Amazingay iny. Danja be koa iny a. Avoakany ivelany le olona nanao trosa rehetra. Misy mpiasa Jiramaly tena vola betsaka nina teo. De misy nonao bajaj. Trosa natao kadao le izy a. Afaka miantso nareo. Afaka miantso nareo fa raha tsy miantso de planiny eo. Zay raha vao tenena anareo de manaraka. Satria tena mijeridzary any Zoma. Salama dole. Salama. Azo. Resaka asa teo ny tiako tenena mizaka tsy ampiresaka fa matianina moa zany fa matianina moa professionnel na mpikarakara fety na ny artiste moa zany samy tokony professionnel zany. Satria matetika ho an'ny mpikarakara moa zany zao zay mpikarakara sy velona ho anatin'izay fa malala hoe misy liste noir amin'ireo mpikarakara reo. Fa adino izy rehefa elaela. Adino fa elaela. De manao ihany le bandiny efa tsy mahazo. Izy zay misy professionnel ihany amin'ny asany a nefa tsy professionnel izy rehefa atao resaka ponctualité misy amin'ireo artiste reo ihany na tsy ny olona tara lava. Efa mpanaheno ny goty ade goty tonga lobe. De ohatr'izay izy fa ho an'le mpikarakara zany no tena mila fa aza mieritreritra hoe vola mitra ny andavana ny karamany artiste satria tokony efa miomana mihitsiny. Zay. Fa lasa avy eo anao sahirana iny misy olona ray mihitsy 25 000 francs olona roa 50 000 francs. Misy mpanakanto sady mihiry izy mikarakara. De ohatr'izany eny ambosy eny izy tsy mahatotra mihitsy zany le ana fa eny amba famelaka de ndresaka matianina koa zany eto amintsika mila matianina satria misy olona ataontsika hoe anisany ohatran'ny ina moa zany miainga amin'ilay zavatra hay kely zany mano olona lehibe ohatra zao tsika matao ohatra anakika hoe caméraman izy de lasa tsipona postana fako. Resaka fifanorona anankiray. Resaka le tontolo amin'ny ankapobeny manko rehefa iaraha-miaina le izy. Ohatranay izay ato anatin'ny tontolon'ny fanaovana ny kanto, fikaramana amin'izany, firesahana amina olona mpikarakara de manome fanamariana izahay. Zany akory tsy midika fa tena hoe mahay tena mahay an'le izy. Fa le ohatran'ny raisina teo zao fantatra fa raim-piana ray egalina roa de zay no izy kosa aloha fa tsy afaka isy teny hoe andana miboridana de raim-piana ray antso ray. Miaraba naman'olona tsara isa. Salama tsara tarefa misaotra. Eo ihany. Tsara fanahy misaotra. Teo misy zavatra manitikidika hoe fa le AGJ ve le haute cour de justice ve mpanatanteraka sa mpiandro fonja sa haute cour de justice inona ny asany a sa fitsarana satria zay tonga eo anatrehany ve zany dika zany tonga de mieloko avy hatrany. Za aloha ny eo amin'ny mpitsara amin'ny AGJ de miala satria mametram-pialana satria zany de exécuté inona moa exécuté ordre avy any amin'ny assemblée nationale ny dikany. Kapitaine Adok ve napetraka ao? Sa comité d'office. Zandraso aloha asina kapitaine Adok fa tsy mampimely izy nankely baravety azy. Fa le izy zany a tsy mety fa tsy mpitsara ny assemblée nationale ka alefa ny fotsiny aloha tsy hoe fotsiny fa alefa tokony miakatra ao amin'ny fitsarana le izy a de ny fitsarana no mijery hoe mety zany sa tsy mety. De io ohatrany hoe raha tenenay misy korobe avo lenta de tezitra daholo ndray mitovy amin'ny azy alefa makany amin'ny fitsarana io fa tsy mety presaka io. Satsy ny teny. Ka izay ane le izy le hoe mba tena de miantso an'le fako koa aloha eo ampandalovana fa ny tena hoe hitabataba am'le fako alaivangana le sambato poursuit de alefa le fako de milamitsika menakava. Aiza vola? Tsara fanahy. Aiza vola? Aiza le vola anaovana azy. Aiza? Mbola vo estimatif. Za efa nahita naka fako maly kosa aloha
tena sérieux le izy angamba le efa misy maka foana efa mila katansa mafimafy tsampy angamba kofa tany andro matamianitra mihaino atsika anaty bus any ay miarava tompoko voaray fa makasitraka e ohatrany larakely aho aiza moa le tamika joary amin'ny zoma fa vedeo voararaveo de amy zoma ao amy pietra eo analakely pitany glacier misy afisy averiko avoaka ao anatin'ny compte Facebook rehefa aveo ahitanareo an'le numéro mazavazava kokoa de mila tsy maintsy famandria toerana zany mila tsy maintsy ratsatsy hoe zany fehezanteniko zany tsy maintsy famandria toerana no atao fa mino isika fa tsy ho eo ambaravarana no mbola isy karatra ny antony manateny entoko eo ohatrany na ino am'le resaky côte teo za am'le resaky hoe nanofy tena azoko izy io za koa nana ohatran'io fa ny côte zany fifidianana ny eritreritra grand croix de l'ordre kama de mifangaro le izy ny lono manafangaron' izy ka ny anazy aho a mijery ny larisa za de lamosy ny hitako a de aveo zay mahita voromelala manidina de de ohatra manofy ny larisa antanina sao de KFM ny dadabe zareo tena tsy izay ndray fa nanontaniana aloha te inona ny anarany reny de domoiny natao nitsangatanana larisa ny anarany reny de ohatran'izay le izy vonofo eo mbola voarendremanao vo eo ianao zany sarikibokibbe finizanao otra fome fredy mpanao lakozy mianatra fome fredy mpanao lakozy tsy maintsy mbola afaka mianso nareo de mamerina an'le kalazakalaza teo aloha zany ny akoatr'izay moa efa anao azandakely any aveo fa ny fanaovana an'le copie lava le reny firaisina ve fa notrany alohan'ny amy sivy alohan'ny amy sivy ny taratasy mapetraka firaisana faefatra ndray ohatrany mety foana ndalo eny any zany rehefa aveo andeha akafeo izahay amin'ny hira ankalazana ny réveillon ataonay amin'ny réveillonnay ny olona any misy manao réveillon 32 janvier misy 33 aka zay faraisam-bola ny tena grave angeo le amty 25 décembre ty tsy tonga 25 ny Noël ny Père Noël fa mimpotra fa mbola 72 mbola en quarantaine visy au quarantaine au pôle nord maheno daholo miarabanareo salama tompoko ny avy any Tanjombato embouteillage be hatreo amin'ny fasika magaka fa le police teo ve ny bypass foana ny mena lalana le avy any Tanjombato sy malaza zany tsy mena lalana matetika tsy araka aveo de fahasankarana koa ve misaka farany taona zao de tena embouteillage be foana naizanaiza mihitsy aloha ohatrany taitaimbombona dôly ka sasany misy bazary de Noël fa ny amin'ny fahasankarana tena sisy bazary de Noël mazoto daholo mazotoare bazary de miel ny any fa ny lalana moa zany tsy inona aloha efa kirofoka aloha de ny taxi brus makaiza daholo moa ny ao amin'ny fahasankarana ny fifamovozana mifandamina amin'ny camion sy ny kara brosy rehetra mivoaka avy ao anatin'ny fahasankarana stationnement no tena manahirana be ary rehefa midofotra rehefa mitohana manko de lasa 300 metatra fa efa hita ihany aloha ny ezaka am'le cadence amin'ny fifamovozana zay ataon'ny polisy fa misy toerana moa zany tsy azo anoarany tsy azo mihitsy tsy maintsy kendakenda ihany le izy eo ary eo anatin'ny resaka lalana moa zany ohatranay nandeha tamin'ny lalam-pirenena fahafito misy fety andeha hovonjena any sarotra be manao tombana ora amin'ny dia tao taloha zany afaka miteny hoe rehefa tafavoaka ny avoloha ianao ho any Antsirabe de mandeha milamindamina ianao adiny telo afaka misakafokafo kely eo Batolampy tsy azo atao an'izay intsony le izy am'izao ny antony lalana aloha lavaka lalana ratsy amin'ny ankapobeny ny fifanenana ary ny tomobile maty tsy apoizina am'le lalana noho ny miaratsy n'le lalana de matetika ny camion karatatatadomo matetika misy loza mpiaraka zay tsy rinao any rehetra de lasa tsy voafehy zay ory zay noho izany aloha miangariva de matory any aloha miangariva de matory any de maraina milamina be ho anareo anao réveillon any am'sisy izo aleo tonga de amin'ny ariva mihitsy de fa any de tsy modotsony amin'ny blue gold zao
kolotsaina golden hour. Otra James Bond ve logo piba zany ohatrany kosa. Nene moa zany tsina le réveillon espace-ny aina. Ohatrany James Bond mihitsy ao amin'ny sisiny anankiroa le James Bond manao palitao fa manao ny ary ny orchestre izy moa le izy. Album musique. Album musique sira tax reny. De ny resaka agenda rehefa avy eo de misy ny farany herinandro de misy ny krismasy aorinan'izay. Ny krismasy dia andro tonga de pont azy zany ny krismasy. Zay mahatsara ty 2020 fa izy le tratran'le confinement ty fotsiny de ohatrany gabemely fotsiny tena marina tokoa zany fa maro ny orinasa tsy manao fety krismasy ho an'ny ankizy ao aminy fa resaka sakafo sy zavatra omena no sakafo. Eny Michel no tena fedy be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo anao eo. 3 alina monja no ividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa mahazo cadeau avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankohona anao. Tiako mihitsy fety mamarana tom-pianarana ohatr'izao. Tsara ery izany paozinao zany. Bôgôsy mihitsy ny zanako marina. Sotra tena reveko dia mandihy afaka mietika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto. Afaka manao figura be dia be. Norma be reto kiraro reto. Tena mety tsara amiko mihitsy. Nafinaritra. Salama be. Hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modeliny kiraro any talora. Aigle d'or no safidiko. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariards. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Madagascar 3 et... Za koa mila mahita lalao baolina kitra rehetra manapatonga amin'ny boxing day ko MS PSG Real sy Atletico koa dia ndao hiaraka anao fety e 60 000 ariary fotsiny dia mahazo décodeur as évasion mandritra ny ray volana hatramin'ny 24 décembre sady maimaim-poana fametahana azy efa manana kanal ianao mandritra ny 5 andro be zao no azonao raha vao manao réabonnement ianao mipoka be fetika e les bouquets Canal Plus. Fararanom-pahagagana taona 20 fararanom-pahagagana taona 20 iarahana amin'ny fiangonana filazan'ny tsara Madagasikara miaraka amin'ny pasteur Mamle Voangy sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ry ava malala ao amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30 ary ny 7:20 dia milaza manao hoe indro izano Jehova Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga tsy haiko va Andriamanitra ry havana dia mbola tena afaka manatanteraka amin'ny maha izy azy marina Andriamanitra lehibe mpanao fahagagana eo amin'ny fiainantsika ara-pahasalamana ara-tokantrano ara-kasa ara-piariana ara-panahy mihitsy azy noho izany dia manasanao zay ny alahady 7 ny volana novambra ny alahady 9 ny volana desambra ny alahady 17 ny volana desambra ary ny alahady 20 ny volana desambra isaky ny alahady reo etsy amin'ny espace Mangoteny efa Nambojanahary riana voalohany ary misy fidirana telo zay anasananao anasanantsika mianakavitsika anavaka izany fotoamba afaka andraisana fahagagana lehibe izany ny fidirana voalohany dia miditra amin'ny 9 sasany maraina
ny fidirana faharoa dia miditra amin'ny valora sy sasany maraina ary ny fidirana fahatelo dia miditra amin'ny folora sy sasany maraina. Marihana fa tsy hanavanana iza na iza fa zay zanak'Andriamanitra rehetra nizaniza olona ka mangetaeta ny anaovan'Andriamanitra etsika mahagaga eo amin'ny tontolo mpiainanao, eo amin'ny asanao, tokantranonao, fiarinao, ara-panahinao na inona dia tongava fa nizaniza tafiditra ao anatin'izany fotoana izany dia handray ny anjaranao ianao a tongava soda olo ary fa tsy misy ny vidim-pidirana. Nizuma, 18 décembre 2020, manomboka ny Sivoral, Be Musique, sy Samuel Dimy amby roapolo taona, manolotra ho antsika. Revy, Samuel Arandray, chez Claudia Le Jardin THP, Snififitana, CD audio, DVD, karaoké, art t-shirt Samuel Dimy amby roapolo taona. Filan-kevitra 034 71 407 77 032 04 922 22. Pikarakar, B-Musique, Samuel Dimy amby roapolo taona. Samuel Nzuma, 18 décembre, am Sivoral, am Le Jardin THB Bypass. RDJ am Siv Maraina. Odio, misy rivotra. Foka sigara koto mamonjy rananina ny diranrivotra. Izy ka any Angleterre atao le izy misy formana corona zay farany aingana indrindra ny fifindrany mahery vaika couronne de la reine coronavirus kay ohatrany manao vaccine zareo tsy mampimimizao zay teny le olona teo ny any Allemagne aloha zany no malo ny vaovao dia niverina confinement nitovy any tamin'ny volana ary ny fanontaniana apetrako fa tsy corona tsara misy fiaramanidina tonga misy vahiny zany aty amintsika misy roplanina tonga olona vao andafy misy roplanina mainga veto manko andafy mandeha misokatra normal ary zay tojo lasa le zay tsy nandeha mihitsy tsy nazo kotra ny corona mbola eo ny fitandremana mbola atao ny zavatra tsapa aloha tsy natao anatin'ray volana roa volana no nefa tsy mipotrapotra professeur dia ohatrany somary votsibotsitra kely le votsibotsitra io moa zany ataoko hoe zay mahatonga le hoe le cabaret amin'ny Zoma zany dia tsy amin'ny Pietra omena ny fandaharam-potoana rehetra satria ny numéro ahafahanareo manao famandria-toerana zay aporisianareo anao famandria-toerana fa tsy ny joary akory ny tena be mpakafy be fa ny toerana mihitsy tena voafetra raha etsy amin'ny Pietra 034 14 080 80 mora raisiny 034 64 994 56 dia ny 032 07 350 26 joary mikabsa ny lohateny le izy zany hoe joary mikabsa misy moa zany no tsiaro ny sefo nataonay tetsy amin'ny plaza dia ity zany efa manomboka mivoy hoe joary version mestgone le izy aloha raha ny tena hoe filozofia dia io amin'ny Zoma io faly izahay enina amin'ny rahalahy ao anatin'ny seho zay atao amin'ny Zoma dia faly izahay Ali Slofo rapa dia Luka mahery akoty miaraka amintsika indray misy ny hira joary dia tsy maintsy misy ny fidirana an-jaridaina zay ataonay amin'ny ohatran'io ary misy kotilay makely zany ny kotilaymiko lasa anarantsika angela kotilaym mbola voambarina sary mbola hodiny antsika ny amin'izay dia azontsika raisina koa ny 034 64 994 56 ny akoatr'izay moa zany amin'ny page misy anay any mahery misy ny compte goty misy ny compte luka efa misy ny kisarisary ny afisy io ihany ny fidirana dia 3 alina ariary raha manao famandria-toerana 5 sy 3 alina ariary toerana tena voafetra dia mankalaza tompoko ary dia misaotra ny mpikarakara misaotra ny Pietra fa indro ny tarika joary mifely izy nandray ary ty amin'ny fito ty fa ngany lalana makelo ty tsy embouteillage be laisany andeha ina dia taxi laisany mandeha taxi zay mandeha taxi dia amorona matory
Sambre tika. Dia orinan'ny Pietra koa aza Sambre basa sambre roa tiana izy. Chambre 23 aza diny koa ny Golden Hour itsy amin'ny CCI Vato salle plénière ny lakamisy fa raika amin'ny 30 volana Desambra farantaona 24 Jerusalema midikidiny izay animeny Retaxa sy Tsinitsanina Tsinitsanina dia eo koa ny orchestre album musique dia ny be moa la resady afaka jifaina etsy amin'ny Presto Garden tana Waterfront. Ambiance iraisam-pirenena kokoa zany le izy sady fianakaviana. No iraisam-pirenena no DJ. Dia tsara mariana fa raha alohan'ny faharoapolon'ny volana ianao no vidy an'ilay billet dia 150 000 ariary monja le izy. Fa raha mihoatra an'izay dia lasa mihoatra ny vidiny lasa 170 000 ariary. Ka noho izany dia vonjevonjeo ny toerana fa fetra foana ihany moa zany. Ny numéro azona moa zany raha anao an'ilay eny tsy hoe réservation fa mila makena Presto Garden mihitsy. Fa mila miantso ny larina 034 14 009 66 ianareo averiko farany 034 14 009 66. Mora raisina kosa zany. Mora raisina fanerina. Fa ny numéro rehefa tenina miteny gasy maro ohatrany sahiran-kirana aleo le aotra telo efatra roa ray. Tsy dia misy tsiny loatra aloha ny miteny numéro amin'ny teny frantsay satria États-Unis indray ty anankiray ty viloma 24 viloma mihitsy le izy zany hoe amin'io daty fa raika amin'ny 30 volana Desambra io ihany amin'ny manomboka amin'ny 2 ora jusqu'à maraina zany le izy. Manomboka amin'ny 2 ora? Tolakandro? Tolakandro. Reraka ranjonao irahanao amin'ny pool party zany dia misy show live irahanao amin'ny Kimja, Babsa, Cougar, ADR, THT, Malma, Alson, Nali, Routsikalo, Monsieur Saïda, Skeza, Wadasi Yunks, dia misy karaoke sy discothèque géant izy io. Tena kely koa ny laharany Tarbia dia ny 034 50 275 00. Mahita tsara ny Uno fanontaniana apetrako aminareo izay mahavaly. Raha amin'ity zany tsika ka hanao révision ty révision 2020 sy révision 2021. 2021 ka 2021 tsy mety voavaliko dia tsy miteny 2021 le izy ka révision 2021 zany ny amin'ny 31 décembre zao fifoazana amin'ilay 2021 verbe inona moa ty réveillon tsy ST verbe irrégulier Fanao filoma zany dia filoma 2020 dia arapa 2021 dia raha amin'ny réveillon zany ohatrany hoe miandry ny fahatongavany 2021 dia 2021 zany no izy ka zay mihitsy nampahatonga posta tsy nampiasa an'izay verbe manahirana kely izy manahirana le izy inona marina moa ka zay mihitsy nampahatonga andria posta tsy nampiasa an'izay verbe réveillon nataony hoe nahalasa fataony azy dia nataony hoe showcase avec aposta ny zoma ho avy zao showcase kory zalahy fa tsy hoe rock case akory ny zoma fa valo ambin'ny folo volana Desambra izao eo amin'ny Caribe Hotel 26 Analakely manomboka amin'ny 7 ariva koa ny zalahy dia ny paf moa zany dia 20 000 ariary paf smack le kaleba azadino kaleba en cabaret ao amin'ny la cabane Andavamamba eo antenen'le rily izy atetsa efa nitenena ianao zany ny kontara teo zany la cabane Andavamamba apitan'ny Alliance Française la cabane apitan'ny Alliance Française azafady farina be eo enao plaza ny zoma fa 24 volana Desambra 23 manomboka amin'ny 7 ora alina vidim-pidirana dia ray alina ariary réservation izy amoa kaleba le amin'ny affiché ty laharany Tarbia afaka iantsona dia 034 11 076 93 averiko farany 034 11 076 93 dia mitongava maro ny fotoana manaraka kanabahana amin'izay zany satria efa manomako mambola misy ihany ny fety samihafa ny tarika voakininina dia makalaza fotoana iray raha antsika mihirahira ny kalokalo ny fahiny sy ireo hiran'ny RNM taloha sy ny ambony tamboho dia Lili
bintsoa amin'ny tolakandron'ny krismasy, amin'ny atoandro krismasy, sakafona krismasy zany le izy, grand buffet de Noël, zay efa mahazatra atsika sy fantatritsika tsara fa rehefa miresaka hoe espasina bintsoa dia sakafo de tena tonga de alleluia mahafinaritra. De efa mandeha ny serasera amin'izy io dia 9,000 ny fidirana grand buffet de Noël miaraka amin'ny rotsorotsiny vokininy. Fa raha sorasory ny zoky tao iny raha mitovitovy amin'ny Tany de Vito sa tsy de ngambany raha misaka lelo sarimihetsika eo izy. De ny réveillon moa zany zay andeha akana feo rehefa aveo anaovana ny clip za miteny hoe ny clip ilaina ka ilaina ny clip akalazana le izy am'le 4 mazy matragazy ny 4 mazy ohatrany hoe Noël. Fa misy ihany koa zany ny serasera hafa ahitanareo ny momba an'io réveillon io, ny orchestre de Pone Endco dia ny mihirahira de izahay fokinindreo ihany Luka Mahery sy Lily miaraka amin'ny Pone Endco de misy DJ ihany koa etsy amin'ny espace Niaina. Espace Niaina hitanareo izy zany akaiky ny Capitole zany ianareo zany Taura Philomena sy Perrotina tao anaty kabine way tsy voidy fa tsy voidy aleva ty sy tamalisy de ao amin'ny ilay vola ve ny fiantsona iny sa akadina vola iny aily ty ny ilay vola ivato ao amin'ny akaiky ny horizon ivato zany misy ny espace Niaina, efa misy ihany koa ny serasera ao anatin'ny page Facebook ny espace Niaina de ao anatin'ny comptenay rehetra eo miseho eo ny kisarisary. Ny tarika ny namana moa zany de tsy lamay mamina ny fisaorana sy ny fiarahana amin'ny fotoana manaraka indray. Zay tompoko ny resaka avy ety amiko anao sy anareo. Toy zay. Zay de alefa sy toriteninao. Ariva toritely. Any toritely fotsiny zany hoe rehefa mba raikitra kosa le fetrely le mpikarakara tonga de mba manome rano sy jus ihany koa misy zalahy endrasany tenenina zay mba manome. Ia zao ny olona le manao mariage reny zany teneniko zany mitadiava olona anankiray de le olona le anankiray io no mikarakara ny zavatra fa nareo ne variana amina zavatra sady tsy mahasotsirony nareo amin'ny mariage nareo mbola marary indoko nareo tsisy zavabalina fa misy olona ray nampiraitapona ohatra zany de io no mikarakara ny rehetrarehetra ny vola rehetra zay miasa tonga de atokany misy de atao anaty valopy somary pitranga ny zavatra rehetra resadresana eto ary matoa izahay miresaka amin'ny akapobeny araka ny resaka ny fanaovana teto hors micro dia efa mametraka ny tena tokony ho izy ny olona anankiray de manirikiry ny akabeazan'ny olona ny antony zatra loatra isika mandeha amin'ny tanitany kosa aloha amin'ny akapobeny rehefa tena mandinika isika ao anatin'ny seho misy karazana faritra koa eto Madagasikara tena manana traikefa be izy raha vao seho fa misy faritra ihany koa rehefa makany ianao de tenen'le olona hoe maninona raha vita fampisehoana vao manao balance am'izay milamina be nareo manao le balance fa aleo vonjena aloha le fampisehoana tena misy zany zavatra zany de lasa iomezana le izy de rehefa aveo anao de lasa ozy le nareo kosarotiny nefa zavatra azo atao milamina ne zany rehetra zany rehefa ao anatin'ny fanentanana ohatra hoe resaka spectacle na mariage na ohatra zany mila misakafo alolo tsara le mpanakantonao zay ampidi-bola ho anao raha ny tokony ho izy aloha de entana tahaka ny amidy ny mpanakanto ka ampidi-bola ho anao producteur izy ary ampiditra karama ho anao organisateur azavaina tsara ny organisateur raha misy ny producteur dia maka karama apahany fanarahana amin'ny producteur ny producteur dia maka ny ambom-bola rehetra mety ho azo rehefa afaka masokarena rehetra zany hoe manao production izy mamokatra ny volany fa ny zavatra pitranga eto amintsika koa de ny producteur ny organisateur ny ao anatin'ny organisation zany amin'ny resaka miodidina ny Madagasikara de ny tokony izy tokony misy ny tourneur indray dia olona mandendeha mikarakara fiodinana mpanakanto ka rehefa aveo izy de miresaka amina organisateur na any toerana na mitondra any toerana kokoa ny tsara ary miresaka amina producteur ohatra avy eto Antananarivo izy de le producteur avy eto Antananarivo mameazy hoe ty 10 millions ariary ny lahy de ndany la manao fampisehoana kakakakaka ambany Morondava de ty 20 millions ariary ny lahy de ndany manao feo d'artifice toro any Antsirabe any raikitra zay 20 millions ariary mety ampy andeha planary vetsika hoany zany de rehefa aveo iny vola iny de anasorana ny masokarena rehetra dia ny masokarena de ireto avy ny momba ny fikarakarana ara-panjaka
fanjakana, ny momba ny fanofanany toerana, ny fanofanany fitaovana, ny karaman'ny mpanakanto. Dia ny zavatra majinika tsieritreretina tahaka ny hoe ny sakafo, ny zavatra sotroina. Rehefa miteny izy hoe green de green le vidiny, fa tsy tonga avy any nareo miaraka amin'le tavoahangy volombatolalaka be. Tiany hitanay, tsy mety ka. Raha vao iny sotronay de lasa miteny anglisy eo ambosenina. Efa maitso de maitso ihany. Reny zavatra reny, zava-dehibe reny. Aka ohatra anankiray manao fampisehoana ny tarika maleo de misy mpikarakara, de rehefa mba mankany amin'ny kolisy ny tarika maleo de indreo ambony latabatra misy voankazo, misy fromage, misy mofo maimaina, fa tsy misy vary sy lelan'omby. Satria ny mpanakanto mpihira aza mba omena vary sy lelan'omby alohan'ny fampisehoana. Fa miraikitra. Fa tena zavatra nahazo anay zany, tena nahazo anay zany fa nona de nohanina le izy. Teo ambosehatra am'izay tena misy taingabozita ao amin'ny lanilany. Reny zavatra majinijinika samihafa reny tsara mifampiresaka momba an'izy reny. De ao anatin'ny fikarakarana aseho anankiray tsy ny producteur ihany ny organisateur de izy ihany koa no lasa mivarotra be de izy koa no lasa mametaka afisy. Tao inona fotsiny racine me. Reny misy mpametaka afisy professionnel mbola racine ravoay. Ravoay mbola rabe koa momba an'izay. De zay no nahatonga anay tsy nihafahafa ny resaka teto tompoko fa mifanoro isika. Namana tantely zao de manangona anao izy sady mpihira ny mpanetana de miresadresaka eo de mety afaka miaraka manao baolina koa raha tantely. De ilaina le miresaka. Ohatra ny resaka famoronana io misy ny piraty mangalatra hevitra. Iadina ny piraty. Tena mihitsy ny piraty. Misy sinema malagasy mivoaka be de be hoe ny zanako zany série le izy finalement satria miteraka isam-bolana. Any inona ny zavatra miteraka isam-bolana? Akoho. De mandeha reny famokarana zavatra reny tadiavam-bola de aseho fa misy koa ny fitaizana ny olona ahita ny zavatra samy hafa hitaiza azy. Eo le resaka mbola ataontsika elo hevitra milatsina izay. Zay mihitsy ny kopatana razo itosy Iza? Razo itosy ny zao mba samba mameno razo. De kopatanana koa anareo atsim-badikatsy amin'ny topasera dia itsiza fa iony sy ifidy. Ataoko eto foana. Kokoa anareo rehetra zay tsy tadidiko. Te hanana numéro nareo tao amin'ny foara voatra dia Yapi Soapi dia la ferme du Boen raha maheno nareo sa mandalo eny amin'ny aja le miratresa zany de fantatra le numéro. Resaka agenda moa no nataontsika teo piso kely ihany olo le agenda. Iny koa amin'ny sabotsy izao ny final Mister Madagascar itsy amin'ny fividianandehilahy zany. Fividianandehilahy hono. Final Mister Madagascar itsy amin'ny amphithéâtre ISTS Mandrimena Andoranfotsy ny sabotsy izao manomboka amin'ny ohatra misy sponsor. Ohatra misy sponsor zay le loko. Izy ohatry milay anaovana teatra koa tena tsara de tsara le toerana izy io moa zany ohatra ny hoe fianarana. Fianarana izy io fa azo anaovana fampisehoana izahay de efa nanao fampisehoana tao ho an'izay tsy mbola mahalala. Tsara zany tsara zany. Amphi le izy dia ny akoustikany akoustika mety tsara ny akoustikany. Ny coulisses ny loge tena tsara. Seza koa tena tondreny any an-tafika. Fianarana moa le izy moa zany kanefa misy sehatra. Misy. De ny dikan'ireny sehatra reny zany de zao fanabeazam-boany zavakanto koa reny amin'ny fotoana ilana azy. Misy toerana ohatrany mandray fety koa fety mariazy ohatr' zany amin'ny toerana io. Mahafinaritra izy reny. Toy izany zandanao. De rehefa avetsika miverina amin'ny resaka ino moa ny supermakisy. Atao zay ihany vao raika. Zay ihany vao ray fa tsika mbola misy havana endry raha erika tsisy zandafa-tsony. Iverenana fotsiny le amin'ny zomaka. Le amin'ny zoma efa nalefany ny afisy misy le numéro anankitelo teo le resaka joary. Resaka joary moa zany de ho anay mpikambana ao anatin'ny tarika joary dia tsy lany mamina kanefa de nanamarika ihany koa ny fotoana ho an'ireo zay tsy tena nafantatra atao moa raha sefo zany zay ho tsarovana foana izy amin'izay fety atao mandrak'izay tory. De dio koa Rayandry. Rayandry kely zay efa voakarakara tsara lefena amin'ny maty. Rayandry kely zay gitariste nitarika joary tamin'ireny fotoanan'ny Manuela reny tao amin'ny télé raha mahita le clip nareo de hitanareo mitendry gitara le ry. Tamin'ireny nisy clip anankiray na roa tamina fotoana nanaovana mbarak'aly de Rayandry kely no nitendry tao de amin'ny raha kambana ambony zay manamasaka ny zavatra natao. Ekena fa tsy mitovy mihitsy intsony. Tsy mitovy aloha. Tsy mitovy kanefa de mitohy.
ary ny mozika rehetra zay atao a ny mozika de zavakanto io zavakanto tsy mba arithmétique eo 8.8 fa ao anatin'ny zavakanto misy eo 8.8,5 ao ihany misy an'izay satria ny triple cross de fanoratana taindalo mba remarque lisa ve raha ohatra ka miditra hôtely ka raha ohatra hoe te misy zavatra mitovy zao ohatra hoe paty zao le vidiana de rehefa tiana atao lafolafo de asiana le hoe à cheval asiana œuf sur le plat asiana œuf sur le plat eo amboniny de miova izy de lasa spécial zay foana zany miana hitan'le bande moalteria bioririque misy œuf sur le plat plastique zay de apetraky le reo ambon'le kiraro sy le poketra tsara kosa saika tonga de hoe spécial de spécial hoy de mitombo vidiny zany le misy an'le olona le nanontany ana le tany sokia ahoany ty hoe steka cheval ty sovaly nanovana an'le izy sovaly sina œuf sur le plat eo amboniny eo ka zay le izy enjanaka steka cheval vola mandeha saritsika am'izao dao asina mampimeme azy io lesy mba tsy hoe resaka tsisy vahiny zay de lasa tsy mahita zavatra resahana fa ny agenda rehetra efa voalaza daholo teto zany de lasa miverina any am'loha hevitra amin'ny fito sasany izahay ary zako tena tehikiry resaka momban'le resaka fitaizana sy le resaka le hoe mikapoka sy ny zavatra iny resaka lava iny raha resaka lava zara mbola te resaka ihany koa le misy le ramatoa le mitaiza zazy iny le hoe narary le izy de aveo de hoe fitaka sy ny sisa te resaka lava momba ny reny koa mianina mihitsy tokony atao le resaka kapoka sy tsy kapoka ity io zany tokony atao resaka lava fa izy misy lasa mihita tratsy be de lasa misy be théorie be araka le resakintsika teo de misy azo de miazany za miafotsiny a mampaleny mahagagana olona mbola tsy ary niteraka aby dolo le be commentaire te raha hita ny filazana zany tsotra ho antsika rehetra zay pieno ny RDJ rehetrarehetra de somary ato kely ny fandarana manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 12 noho ny fanamboarana sy mba tsara ny fifandraisantsika de isan'izay manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 12 amin'ny andro an'io ity de miato ny fandarana eto amin'ny RDJ so gaga ndray nareo misy manindry ndray nareo zay no manindrika de zay zany fandehalika de nefa mampandrianareo ary mameny fialantsiny lehibe mety ho am'izay fanelingelelana zay ataovy toy ny tsy tapaka ny radio anareo de zay fandehan'le fanareo tsika raha ohatra anako am'izao fa rehefa larobia ny andro de ohatra ny mora tadidiko foana ny daty rehefa larobia satria ohatra ny andro fivoahan'ny fahinam-befolo ty andro fivoahan'ny film malagasy ohatra teny hoe ambom-piaona an'zareo misy rehefa larobia zao sady solo-tenany mahimvoy enjana be ka iresaka n'ilay zay lafin'izay mivoaka n'ilay zany ny zanakonay fo amin'ny rapiso série izy zany série ino moa zany mahasamihafa ny série sy ny feuilleton ny série de azonao jerena mitokana ny anankiray de azonao ny tantara ao anatin'le ray ohatra hoe blacklist de mijery ray la de azony lany ao anatiny fa ny feuilleton raha vao tsy nijery la fako maly tsy azony lany mitsy inona match George fry match veo reny zany zao série reny satria mety foana ny anankiray de feuilleton le izy fa tsy arako iny ka zay netretiko hoe le zanako izy akoa zay ty Catalina Catalina zany zao raha mijery novelas TV anao de fantatrao le Catalina tena zaza be ny Catalina za hitan'lay tsy mahazo mifananiany ny gasy any am'zany ile boikelina mpilalao le taria ambato maro taria tena iza manana biby atao an'izay le izy kely zany de zay manana izay ny anarana ina biby alika de izy anarana Catalina fa le bakely tsy mahalala ina moa zany dikany satria le olo dehibe kay tesitra be foana de zay ny ataony surnom rehefa mba zanoko sangelotsy de anjaranao no manao manao photoshop zay teneniko eto kosa raha ohatra ka hoe sarin'ina moa zany vao tonga mihitsy de miaravatsika menakavy fa tena anarana mpanakanto fa tsy ho tononoko indray fa inona biby ao aminareo zay manana akoho vavy
de isany anarany de mpanakantoara zay malaza nataotra anarany akofa fimezana naseo an'le sary rehefa aveo mitovy koa i rehefa maty micro teny antsika zany tena fa zany no anareo tompanakanto misy ohatry ny akohy anareo ny tsy tovizan'ny malagasy sy ny vahiny ny vahiny raha amenanarana lika ianao de fanomezam-boninahitra anao zay ohatra hoe bobi ny vahiny fa ny tsika ve atao ve misy alika dre erika ny anarana ndre mantoga niady tsy ho tapitra mandrakizay dorame tsy fandevo maty mihitsy za zao tena misy olona mifaneraseraamiko ohatra ny kakana fa tena manahirana be mihitsy efa nahita le film dune fa nahita film dune eny ary tsy maninona zany nenaiza misy hoe raha ataoko favidy makilakilanina le acteur dune lesy de ohatra n'iny vavan'olona rehefa miresaka de misaotra antsika rehetra de mankalaza ny fotoana miaraka amin'ny tarika joary amin'ny soma izao etsy amin'ny petra ataovy ny famandrea toerana satria voafetra de voafetra tokoa ny toerana joary mikabs de mamerina foana ny fialantino atsika rehetrarehetra fa ho tapaka ny radio manakafolo hatramin'ny 12 inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault nifandarana nefa dia tsy miala mizafy Alasinainy tarata lavibilaka misy moa sabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zilony fa tianareo foana Kalana miaro ny fahasalaman'ny panté taxi be Orange mirary fety sambatra ho antsika rehetra